atao sy fantatro zao veny izy tonga fa fantatro fa efa kaiky zany mbola azonao atao nampamon'olona renao nampamon'olona iritiriny ary ianao mbola azonao atao zany mbola azonao atao ny tonga ny an-danitra mbola azonao ioarana reo olona efa nivavaka hatramin'izay Zereo ny loko ny hitany mbaliry tarafiny maso andro ny letiky maeleza ianao hatrakao ny lo evanjilo ny atsara ny laretito ao anatiny mafina seony anao ny alebeny Halleluja. Voninahitra n'Andriamanitra irery ihany a manona ny fedana ny tompo amintsika rehetrarehetra indray androany a izay tonga ato anatin'ity fotoam-bavaka sabata ity dia faly indray miarabanao a fahiny Jesosy ianao dia tia sarotsarotra ny miditra ato anatin'ny live amin'izao fotoan'izao nanomboka teo amin'ny 3 andro teo tsika 4 andro teo a somary sarotsarotra mihitsy miditra ato anatin'ny page analana ny live fa tsika moa dia niarana hita fa nisy fanovana ny resaka Facebook tao rindrina teo nanomboka tany amin'ny 28 oktobra tany angambany izay dia nisy zavatra niova kely na ny anarany ny zavatra izay mety hoe fifandraisana na sy ny sisa dia izay mety mahatonga antsika somary sarotra ny miditra ato anatin'ny live fa na izany aza ety am-piandohana dia manentana antsika rehetrarehetra anao partage satria rehefa mba tsy mahita any amin'ny compteko ny aiky ny olona hafa dia mba mahita any aminareo a dia tsara kokoa ny partage ampandarana izany a ho an'ny olona rehetra satria betsaka ny mangeta eta amin'izao fotoan'izao any ambadibadika any misy olona any a tena mila fanatrehan'Andriamanitra mila filazantsara mila tenin'Andriamanitra mila fampaherezana mila vavaka fa amin'ny alalanao io izay tonga eto androany ka manao an'izany partage zany a dia ahitan'izany zany olo zany ary hitanao fa tsy ho verimaina zany zavatra ataontsika rehetra izany manao fedana ny tompo amintsika rehetrarehetra faly indray miaraka aminareo ato anatin'ny fotoam-bavaka izay rahanao amin'ny fandalarandramika izao any akiradio any groupe izay maresa sika rehetra izay tonga eto androany dia ara-painay ampitiavana isika mianakavy antahiny Jesosy daholo ary fantaro avana malala fa tonga eto indray ianao androany satria anotahina manokana ianao tianao Andriamanitra matoa ianao tonga eto androany ary ny ataontsika eto dia hivavaka tsika eto ary ianao raha ianao no efa teto foana dia aza mbaleo fotoam-bavaka izany ianao raha ianao ihany koa sambany vao tonga eto dia tonga ava foana fa ny fotoam-bavaka ry havana tsy zavatra natao amonamonaina na zavatra natao fahazarana fa ny fotoam-bavaka dia tena tahaka atsika ihany hoe rehefa miresaka amin'ny olona akaiky atsika dia nisy fotoantsika ary avana malala tsy hoe ny zavatra nyresantsika maly ihany nyresantsika androany tsy hoe iny foana sujet miverimberina eo fa isaky ny miresaka tsika dia miara mahita fa nananana namantsika nananana olona akaiky na olona mifanerantserantsika isan'andro dia matetika tsika miresaka be amin'ireo olona ireo dia mahita zavatra resahana foana ary ny zavatra resahana dia miovaova fa tsy mety lany dia tsy mety koa zany hoe ela be tsy miresaka fa mifampalahelo raha ela tsy miresaka anefa dia mahita zavatra resahana foana dia mihoatra lavitra noho izany miaraka amin'Andriamanitra mihoatra lavitra satria ao amin'i Jesosy ianao Andriamanitra manana zavatra resahana anao foana halleloja ianao koa manana foana eo ny fotoana anankiray izay
Ionanao amin'Andriamanitra. Damaseva rehefa nivezivezy tao amin'ny Sahedena Jehova rehefa tonga ny ariva. Dia za mino fa tsy zavatra mitovy ny zavatra fampiresahana izy ireo. Tsy nakaleo ary tsy namona aminay izany feonany izany. Ary rehefa tonga Andriamanitra manontany manao hoe aiza ianao reheva, aiza ianao rahatamy. Dia tonga ihany koa Damaseva dia mifampiresaka. Haleloia. Dia misy zavatra resahana foana eo ry havana. Tsy voasoratra anatin'ny Baiboly fa inotsika fa zany ny zavatra misy. Inona moa ravana ny alehan'Andriamanitra amin'ny Sahedena? Inona no andehanany eo? Iona amin'ny Damaseva. Haninona? Iresadresaka, ifankahita, ifampizara, ifampitantara. Haleloia. Zany no ionany ao. Ary voalazany ten'Andriamanitra fa rehefa tonga ny ariva dia tonga ao Andriamanitra. Dia tonga eo foana Andriamanitra satria Andriamanitra nge mahatsiaro. Andriamanitra mihitsy ny tsy mahandry fa izy ny midina. Dia makao anatin'io Sahedena io izy dia mitady an'izy mivady izy. Indraindray mety mbola variana any an-tsahany izy mivady. Indraindray mety mbola manao zavatra hafa izy mivady. Fa ny zavatra mahafinaritra Andriamanitra mihitsy no mitady azy. Ary tsy avelan'Andriamanitra raha tsy hita izy satria tian'Andriamanitra miaona aminy. Mahafinaritra n'Andriamanitra ny miresaka amin'izy ireo. Ry havana malala. Ny antsika isaky ny sabata ohatr'izao dia tonga Andriamanitra. Midina Andriamanitra eo amin'ny Sahedena misy anao. Ary mahafinaritra ohatra ny laza zavatra efa mahazatra n'Andriamanitra nge midina eo aminao eo. Efa toerana fantatr'Andriamanitra tsara ny lalana makao. Toerana mahazatra azy eo. Ary rehefa misy programa foana izy hoe tsy maintsy makeo. Isaky ny sabata ohatran'izao rehefa dia Andriamanitra mihitsy ny midina mitady anao sy miantso anao. Andriamanitra mihitsy ny tsy mety ny fony raha tsy tonga eo aminao. Ohatran'ny tsy mionona zany Andriamanitra ao an-danitra ao. Fa aleony mihitsy midina dia mifanakaiky aminao izy. Tianao Jesosy. Raha tonga eto ianao androany, ny zavatra tiako atao anatin'ny sainao voalohany, tsy fahazarana ny atongavanao eto. Aza tonga eto ianao raha ohatra ka fahazarana. Aleo mahita anao tsy maketo. Raha ohatra ka tonga eto fotsiny ianao dia tena hoe tonga indray ilay andro anankiray dia efa lasa fahazaranao anao fotsiny sisa dia manaratra ny rano fotsiny ianao dia tonga eo ianao dia mba tonga ny olona dia tonga ianao. Tsy mahasoa anao zany. Tsy zany ny zavatra andrasan'Andriamanitra amintsika. Fa ny zavatra andrasan'Andriamanitra aminao dia ianao tonga eo. Andriamanitra te hiaona aminao fa ianao koa te hiaona aminy. Andriamanitra te hifampizara aminao fa ianao koa mba te hifampizara aminazy. Andriamanitra te hiteny aminao, ianao koa te hiteny aminy. Haleluia. Andriamanitra hiaino anao fa ianao koa hiaino azy. Zany ny zavatra tiany. Tiany ho hita eo aminao amin'ity androany ity. Satria tianao izy. Ary misoran'Andriamanitra ianao fa tsy nataony isa-tapa-bolana na isaky ny indray volana ity andro sabata ity. Satria izy mahafantatra fa raha mihoatra ny enin'andro, raha mihoatra ny 7 andro dia tsy ho vitanao ny hamakivaky an'ity fiainana ity. Fa nataony tsara mihitsy ilay havana malala. Vitan'Andriamanitra calcul tsara ny fotoana ionany aminao. Fantany fa eo amin'ny 7 andro eo ampitsara ny fotoana ahafahanao mifampizara ny zavatra rehetra aminy. Petsaka ny zavatra ahafahanao entina eo anatrehany androany. Tianao Jesosy. Ivavatsika amin'izao fotoana izao. Ataovy ohatran'ny hoe eo akaikinao eo mihitsy Andriamanitra, eo alohanao eo dia maniry azy amin'ny fonao rehetra ianao.
misy fotoantsika araka ny teniko anao teo misy namantsika betsy eo amintsika efa ela dia maniry tsika dia tadiavintsika eo amin'ny Facebook mihitsy ny anarany mba izy amin'ny anaran'ilay namako iny fa te hiresaka be aminy ela be zay tsy niresaka dia anatin'ny fotsika any tena misy faniriana mihitsy dia mitady dia nendray mavita mihitsy raha misy avana ohatr'izany hitantsika dia miteny hoe mba teneno no ihanao hoe fa tena mba te hahitanao manahoana androany ny fanirianao eo amin'Andriamanitra inona ny eo am-ponao inona zavatra mba entinao eo anatrehany androany na eo anaminy anao misy faniriana avy eo am-ponao ao nefa fa zany zavatra tian'Andriamanitra ho hita eo aminao androany raha mahita an'izany izy dia zany dia teny aminao fa tsy salasala izy hamangy anao tsy salasala izy hidiny eo aminao tsy salasala izy hanafaka anao tsy salasala izy hanovany fiainanao tsy salasala izy rapana hitondra ny zavatra rehetra izay iriny fonao tsy salasala izy rapana malala tsy salasala izy hanasitrana anaretinao hamany fatoranao hanafaka anao eny amin'ny fiainana rehetra izay mety hitanao fa ratsy rehetrarehetra eny dia tondranao amin'ny fitahiana matretrika izy halleloia bavakantsika amin'izao fotoana izao metraka ny fotoana ampelantanan'Andriamanitra tsika sotranao zay Jesosy ny amin'ity fotoana androany ity faly ny fonay tianao zay Jesosy tianay ianao tondretondray zay eo amin'ilay malalanay izay androany eo amin'ilay sakaiza tena tianay zay androany eo amin'ilay Andriamanitra tena maminay zay androany fifaliana no entinay eo ary tsy fahazarana fa etaeta tsy fahazarana fa fitiavana Jesosy malala entinay eto anatrehanao amin'ity androany ity halleloia tianao zay Jesosy manatrehan'izao fotoana izao ianao Andriamanitra manatrehan'izao fotoana izao ianao Jesosy aoka ny fanatrehanao hidina aoka ny fanatrehanao ameno ny tsirairay avy amin'ity androany ity aoka ny fanatrehanao Jehovandriamanitra ameno ny isambatan'olona sy isam-pikatrana amin'ity androany ity Jesosy halleloia amen Jesosy Sarà l'otte fittata
Jesús, mami loja wae wanilala. Nenetsi que mandalu sempre. Nenetsi que mandalu. Lalu com papatesan. Tinampi wai tuku ni fasua fana. Tenasu. Tinasu sara loche fitatanana. Ifyainanai maturi voce denutariana. Naisi jamahamai Zena sei Azeite lava. Fabula gusura. Tachira lava nenzaya. Ula tukano. Ifik chapna ule sensasyon. Sinissima habitana ya fascanori tesoti. Venna na ya jale. Ampiandohana Jesosy a. Aty ampanomboana ny fotoana Jesosy a. Dia very rano nataonay sahady. Satria tianay loatra ianao. Tian'Andriamanitra maheno anao ry havana. Miteny an'izany hoe tsy hivadika aminao mandrakizay dory izay. Ny zanak'Israely havana malala rehefa nandeha namakivaky teny izy a. Namakivaky ny fiainana teny izy. Dia nomen'Andriamanitra azy ny mana ry havana malala. Rehefa nanomena mana Andriamanitra dia faly ny zanak'Israely. Dia nioby ny zanak'Israely dia gaga ny zanak'Israely dia tena nahita mihitsy hoe Andriamanitra lehibe lahy ny Andriamanitsika. Tsy afa-tsy fiderana angena fa na tena ambava ny zanak'Israely rehefa nahita an'ireny zavatra ireny. Dia natsiro taminy koa ilay mana. Tiny a, tena mamy a, nahavoky a, nampatanjaka azy a, nahasalama azy tsara mihitsy. Ary tsy nisy zavatra fantadiaviny zanak'Israely intsony fanomena azy ny mana. Tsy nisy intsony hoe mbola mila lasary, mbola mila desera, mbola mila entrée. Fa tena nahafa-po azy ireo. Dia tena nomen'Andriamanitra azy izay rehetra ny ilainy. Dia nisy fotoana zanak'Israely ry havana malala. Tena nankasitraka an'Andriamanitra izy. Tiany be io mana io. Fa rehefa taty aoriana dia mampalahelo. Io mana io ihany. Fa tsy zavatra hafa. Io ihany nomen'Andriamanitra azy fa ny mahagaga ny monomonina ny zanak'Israely. Ny olona anankiray rehefa manomboka mandeha amin'ny fahazarana, rehefa manomboka mandeha igona fotsiny ny fiainany, dia lasa manomboka tsy mahita ny zavatra tsara ataon'Andriamanitra intsony. Mivadika ny fahitan'ny olona. Lasa ozy ny zanak'Israely hoe manamana foana. Tony foana ve? Tsaroko ny tenin'ilay rahavavy anankiray izay hoe nareo ve tsy mba leo an'io fandarana andramoka izaho io hoe? Ohatra makaleo be ilay izy. Ohatra ny tsisy zavatra miova mihitsy ilay izy. Io foana. Nefa ny ry havana. Ohatra mba betsaka ihany ny fiainan'olona miova.
Ohatra mba misy ihany ny zavatra voaray. Ohatra mba nampatanjaka sy nahary salama ihany. Ry havana, mahaiza ianao misaotra an'Andriamanitra. Aza mba mandeha amin'ny fahazaran'izany ianao. Raha itenanao androany eo misaotra an'Andriamanitra ianao amin'ny fofinaina mahavelona omenanao io androany. Sisa ianao hoe zany foana ve? Zany foana ve? Zany efa mivavaka foana e. Ry havana, omana omen'Andriamanitra anao io. Raha iteny aminao misaotra an'Andriamanitra ianao fa nomen'Andriamanitra sakafo ianao nandritry ny herinandro tsy diso vava-omana, dia ozy izy ianao hoe jisaky ny sabata koa fa dia zany foana ve? Manamana foana. Ry havana malala, tadidio tsara fa raha ny zavatra nohaninao tamin'ny tapabolana dia hafa indray nohaninao tamin'ny herinandro. Dia nahoana ianao tsy misaotra an'Andriamanitra? Hanao ianao tsy teny Jesosy ahy. Davida ry havana tena nahafantatra fa ny zavatra nomen'Andriamanitra azy tsy zavatra kely na ray azy. Ary niteny Davida manao hoe inona ny soa, inona no valiko an' Jehovah noho ny soa rehetra nataony tamiko. Satria fantatry Davida loatra fa soa ny nataon'Andriamanitra azy. Halleluja. Fa ianao raha tonga eto androany dia teneno hoe Jesosy ahy, inona no valiko anao ny amin'ny soa rehetra nataonao ahy Andriamanitra. Fa fantatra fa tsy mendrika reny. Misaotranao zay Jesosy. Misaotranao zay Jesosy. Fa tena fahasoavana nomenao anay. Halleluja. Amen Jesosy. Ataontsika zanira mahafinaritra zany androany. Mamiko indrindra Jesosy. Mamiko indrindra ianao. Miss
Haleluya. Hatramikely indrindra Jesosy tena hatramikely indrindra. Ny tena marina tsy misy kely. Ny tena marina ravana. Tena tsy misy kely. Fa zavatra rehetra nataon'Andriamanitra teo aminao dia lehibe avokoa. Haleluya. Andriamanitra tsy manao zavatra kely zany. Riavana. Fa Andriamanitra manao zavatra lehibe. Ny tanan'Andriamanitra dia lehibe dia lehibe. Haleluya. No tsika hisaotra an'Andriamanitra androany. Ampanatony an Jesosy ny fonao. Ampanatony an'Andriamanitra ny fonao amin'izao fotoana izao. Dia teneno androany hoe Jesosy anatona anao amin'ny foko rehetra. Tsaroko eto androany ny famonjena nataonao Jesosy. Tsaroko eto androany Andriamanitra ny lalana ny lalovako. Tsaroko eto androany Jesosy ny fandresena rehetra fanomenao ahy. Tsaroko eto androany Jesosy ny olana rehetra fanovahanao teo amin'ny fiainako. O Jesosy malala, tsaroko eto androany ny antsonao izay tonga eto amiko. Androany Jesosy anatona anao ahy. Androany Jesosy anatona anao ahy. Milanao manatona Jesosy amin'izao fotoana izao. Milanao Jesosy avana. Manao dingana mihitsy androany. Raha eo am-pandoliana ny ahafahanao mahita azy dia mandolianao. Raha manatra tanana ny ahafahanao ry avana. Mahatsapa ny kasika Andriamanitra dia asandrato ny tananao. Raha miankohaka mihitsy ny mety aminao dia miankohofenao. Dia anaontsika hanolotena ho an'i Jesosy amin'izao fotoana izao. Fotoana izao tsy tokony hahavariana antsika intsony. Fotoana izao ry havana. Fotoana fanoloran-teny izao. Ny olona ny ankafa mbola antsoina. Hiazakazaka hanolotena. Ianao efa eto ry havana. Hamafiso. Hamafiso ny fanoloran-tenanao amin'izao fotoana izao. Hamafiso ry havana malala. Teneno androany hoe Jesosy malala. Manolotena ho anao vaovao indray androany. Ny ten'Andriamanitra manao hoe nisy ny hoditra tota tsy afaka asiana ny divay vaovao. Fa raha izany ny ten'Andriamanitra dia ho tritra ny siny. Fa nisy ny hoditra vaovao no afaka asiana ny divay vaovao. Androany Andriamanitra tia nisy divay vaovao eo amin'ny fiainanao. Tia nisy endriny vaovao. Tia nisy tsirony vaovao. Fa tsy afaka hanao an'izany Andriamanitra raha tsy manavao ny sininao ianao androany. Avao izay ao anatrihan'Andriamanitra ny fanoloran-tenanao amin'izao androany izao. Ao anatin'izany teniko izany dia mandolia ianao dia atsandrato ny tananao dia tenenay Tompo. Ity indray andro hoany fa hanavao ny siniko eto anatrihanao Jehovah-Andriamanitra. Tiako fenona vaovao ny fiainako. Tiako fenona divay vaovao ny fiainako. Raha misy olona eto na tsiaro mihitsy hoe fiainana tsy nisy tsirony ny fiainana hatramin'izay. Ohatrany miezaka ihany mitady fifaliana fa tsy nahita. Miezaka ihany manisy tsirony ny fiainana amin'ny fomba maro samihafa fa tsy mety. Fa androany Andriamanitra hikitika ny fiainanao io. Dia hanisy tsirony ny fiainanao io. Fa raha manaiky ianao androany. Haleluya. Dia hitanao zany kasika Andriamanitra hanova ny fiainanao zany. Hitanao zany ratsan-tanan'Andriamanitra miditra ny anatin'ny lafim-piainanao manontolo zany. Haleluya. Misy fikambanan'olona vitsivitsy amin'izao fotoana izao. Te hitondra an'ity izao tontolo izao ity. Te hanapaka feno teo amin'ity izao tontolo izao ity. Hanapaka feno amin'ny fiainan'ny olona rehetra mihitsy. Hiditra ny anatin'ny fisainan'ny olona rehetra mihitsy zany ny titiny. Zany ny tiany atao. Ireo fikambanan'olona
ny zavatra tiany atao ry havana malala ho komandiny any amin'ny avokoa na ny fisainana na ny fo na ny fihetse-po na ny zavatra rehetrarehetra ao anatin'ny olona fa Andriamanitra tsy mila mampiasa fitaovana ninina izy androany tsy mila mampiasa fanefitra izy androany tsy mila mampiasa ninina izy androany fa ampiasainy ny fanahy hiditra ny anatiny ao any io fanamasina eo androany no ratsan-tanan'Andriamanitra afaka hikasika ny fiainanao mikasika anatin'ny sainao sy ny fonao anatin'ny vatanao rehetrarehetra Alleluia azonao amin'ny alalan'ny fanorateny zany amin'izao fotoana izao raha mampangetahetanao hoe Jesosy eo kasy ny fiainako dia atolory an Jesosy sy ny fiainanao ry havana fa tsy mila mampiditra zavatra anatin'ny vatanao Jesosy vao afaka mikomandy anao tsy mila mampiditra manao afetsifetsena sy ny lainga sy ny tetika isan-karazany Jesosy vao afaka mpitsombadika ny fiainanao io fa azony atao tsara ny mikomandy anao azony atao tsara ny mandray amin'ny tanana ny mombanao rehetra ary tena azony kitena mihitsy age ny fiainanao e azony kitena mihitsy age ny fiainanao e ataontsika izany mila mahafinaritra izany andrany anao atompo Alleluia
fanakekezan'Andriamanitra ny fonao. Teneno androany ry havana. Hatramin'izay mety nanalavitra an'Andriamanitra. Ary ianao rehefa lavitra an'Andriamanitra dia indraindray ry havana malala mahavita zavatra tsy eritreretina mihitsy ianao. Ianao rehefa lavitra an'Andriamanitra dia misy fotoana ianao mandray fanapahan-kevitra fa ny fanapahan-kevitra raisinao fanapahan-kevitra mamotika ny fiainanao ihany. Ozy ny ten'Andriamanitra hoe ny ataon'ny olona ihany ny masimbo ny alehany dia amin'ny Jehovah ny sosotra ny fony. Rehefa tsy te hivavaka ny olona dia aleon'ny olona manome tsiny an'Andriamanitra. Aleon'ny olona mimonomonina amin'Andriamanitra. Aleon'ny olona miteny hoe Andriamanitra tsy izy ilay Andriamanitra reo. Satria maninona nisy zavatra nataony tao tsy nety dia ny zavatra ataony manome tsiny. Ianao ngeravana rehefa lavitra an'Andriamanitra ianao io. Za tena teteny aminao hoe fa ohatrany zavatra rehetra ataonao zany miverina any aminao daholo. Misy zavatra eritreretinao indraindray tianao atao fa zavatra tena mitondra faharavana, mitondra fahafatesana mihitsy azy eo amin'ny fiainan'ny olona. Dia betsaka ny olona ny kivy, betsaka ny olona ny monomonina. Ry havana, manakaiky an'Andriamanitra ianao. Ny olona akaiky an'Andriamanitra tsy manao fahadisoana zany. Izay rehetra lehany, haleloia, na dia misy zavatra tsy fantany azy dia mahagaga fa io Andriamanitra io Andriamanitra tsy mamela anazy anao fahadisoana, tsy mamela anazy ho diso lalana. Indraindray ny fisainana mitondra anazy mena atsimo fa Andriamanitra mitsotro izao fotsiny mitarika azy mena avaratra. Izany ny olona rehefa ao amin'i Jesosy tsy avelan'Andriamanitra ho diso fanapahan-kevitra, tsy avelan'Andriamanitra ho diso lalana. Ry havana malala, ndatsika amin'izao fotoan'izao angataka rahan'i Jesosy ry havana. Hitentsika androany hoe Jesosy aho diovy amin'ny rano ao ahako. Nisy sainako hatramin'izay, nisy zavatra nataoko hatramin'izay tsy nety fa androany ndatsika hiteny amin'i Jesosy ry havana malala. Taontsika ty raha mahafinaritra ty androany a dia hitenenantsika hoe misy hery tokoa ry havana, misy hery ao amin'ny raha. Haleluia. Taontsika tsaniry zany androany, samy mangataka ny rano Jesosy ao anatiny tsaniry zany androany. Haleluia. Tsika rehetra teo afaka vai ianao misery amin'ny raha ao amin'ny raha sitraka ovany olevonenota magaga ny heriny raha misy hery vaovao amin'ny raha ny zanak'ondry hery ampy hanadio anao ilay raha sarobity eanositra menirehaka misery amin'ny raha ao amin'ny raha o avila rehefa ho afaka magaga ny heriny raha. Afaka mamovaova sanany ianao. Misy hery vaovao amin'ny raha ny zanak'ondry hery ampy
rehetra angataka ny zanarahan Jesosy zany androany. Fa zanarahan Jesosy zany tsy asian'ny olona vidiny zany. Fa asio vidiny ny avany. Asio vidiny ny rahan Jesosy. Arak'izany izany mihitsy hoe misy hery vaovao amin'ny rahan Jesosy. Hery tena ampy anadio. Ampy tena amafa ny maha ianao anao rehetrarehetra mihitsy azony zany rahan Jesosy zany fafana. Ny momba anao rehetra mihitsy azony zany rahan Jesosy zany fafana. Alleluia. Angatao ny rahan Jesosy amin'izao fotoana izao. Teneno hoe Jesosy eo mila ny ranao aho. Ny fampetipetena rehetra Jesosy aho. Fafao ndray androany. Fafao eo amin'ny boky. Raha misy zavatra voasoratra tao. Zavatra mety tsy neritreretiko akory aza hoe tsy nety. Fa ianao nahita fa tsy nety. Dia voasoratra ao. Dia tsy tiako anelingelina ny pejy ny boky kio zany Jesosy fa androany. Fafao amin'ny ranao zany Jesosy aho. Fafao amin'ny ranao zany Jesosy aho. Samy mangataka ny rahan Jesosy amin'izao fotoana izao. Samy mangataka ny rahan Jesosy amin'izao fotoana izao. Halleluja. Teneno mihitsy androany hoe Jesosy malalako. Tiako mba olona vaovao ny ahitanao anahy. Andriamanitro, tiako tenanana hery vaovao amin'ny ranao aho. Tsy tiako zaly teo aloha tsony no hitanao manomboka androany. Tsy tiako zahako le indraindray mivavaka indraindray tsy mivavaka. Androany aho manadio ny fahotako amin'ny ranao. Dia tonga ny hariva dia efa miverina indray amanao ny fanaoko. Satria ohatry ny teny aho hoe vita izay ianao Andriamanitra fa hanandra izao. Dia tsy mitsahatra. Manisy petipetina ao anatin'io boky io. Raha tokony ho soratra fotsifotsy mahafinaritra ao anatin'io. Dia mahagaga. Fa za ihany no manoratra zavatra tsy mety aho. Indraindray ny havana malala tsy voatohatra tsika mihitsy. Misy fakapanahy tsy mety voatohatra ao mihitsy. Misy zavatra efa tena fantatro zao hoe tsy mety. Tokony alanao. Fa tsy mety afaka mihitsy ianao. Angatao androany afaha Jesosy hoe tonono le zavatra mamatotra anao. Dia mangatao ianao fanafahana androany. Mangatao ianao fanafahana androany. Ino io fahasaran-dratsy mbola eo aminao io foana e. Inona foana io fiainana izao tontolo izao mbola tsy fonao io e. Riavana. Mandra-pahofiana. No akanao fiany sakanao maminy an'ity fiainana ity. Fa tsy efa mandondona eo ambarabaranao ve? Tsy efa hitanao ve ny zava-misy? Fa hifarana tsoely izao lalantsika izao. Mbola fotoana izao riavana. Teneno androany. Ity tsy fahamasinako ity Jesosy. Esory androany. Tapoany hevitra ao. Mety ozy izy ianao hoe efa fahamasinana satria misy akanjo lava. Fa jerena nefa mbola hita ihany ny fitanjahanao. Tsy akasitrahan'Andriamanitra ireny e. Io fijery-jejonao io. Io fiainana izao tontolo izao mbola ilalaovanao io. Ianao te hivavaka. Nahita zavatra tamin'ny Facebook. Ohatr'izao le sary. Misy sarina olona be dia be. Karazany anankiroa. Olona mitovy ihany ireo. Fa rehefa nanontaniana ireo olona ireo, iza no teo any an-danitra, dia nanangan-tanana daholo. Fa rehefa nanontaniana hoe iza no te hibebaka, tsisy nanangan-tanana naray azy. Ianao io teo any an-danitra e. Fa manino ianao tsy mety miala. Ny lanitra dia hidiran'ny olona. Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe misy lalana ao. Dia lalana alehan'ny olona manam-pahamasinana ry havana.
tianao Jesosy. Raha sedra mahera ty fandarany tianao androany. Zany foana ny zavatra teneniny eto. Ary teny aminao foana zay hoe andro farany izao. Ialao ratsy fanao. Ataontsika n'olo tena ho an'Andriamanitra. Ataontsika ty raha mahafinaritra ty androany aminao Jesosy. Manapa-hevitra ianao dia teneny. Mihaja sasany. Faresia fatua haizina nilalana zaya leko Samy hevitra daholo tsika fa mahatsara tsika. Samy hevitra daholo tsika fa tena mahamety tsika reny. Zay vitako hatrizay Fa ataontsika hangataka ny fahotrapon'Andriamanitra. famela avy aminao aho mba navaozako ny fiainako mba hoana ka fantatro fa tena mbola tanora mora voasarika ianao ny asany maizina mila fatia ianao tompo amantatry raholana izay izorako hatrany anaradiana Tsika rehetra ila mafy. Intia favono kanarakana Achana tupo Azamuni afara Ni fiairaku Kayeza kau Tadina Nileu diri Na peja kau Maiza Numisara yo Faheyana Fitiamana kembali merau talenta wahai zai falaleku diteraku kamu di mana keriti raja namu ya luar Sigarecha ila mafy. Intia wavuno kanarakana Achana tupo Azamunya fara Ifyairaku Kayeza kau mitandila Ireu didi apeta kau Nungaizareza numisara yo Faheyana Nalefa halizaka Nanulu tena unai Nefiza izai pamuta chimeriko wana Tikila tikeja katupo Watuki famanana Tatala Ilaru ilara kalea Hallelujah. Sigarecha ila mafy. Intia Wavuno kanarakana Raja natupo Azamunya fara Nifyairaku Kayeza kau mitandina Ileu didi na pete kau Unezaneza numisara yo Faheyana Intia
rehetrarehetra tao anatin'izany izany samy nanolo tenitsika. Hitanao ny avana ny définition any kamboty a dia ny olona tsy manana an Jesosy, izany natao hoe kamboty. Izy fotoana Jesosy ry havana nampiona mpianatra izy, izao zavatra nyteneny hoe aza matahotra izy fa tsy hamelanareo kamboty ahako, satria fantany fa ireo mpianatra ireo dia matahotra ary ny famaritan'ny mpianatra tsy maheo an Jesosy dia fahakambotiany. Rehefa tsy eo intsony Jesosy dia raisiny mpianatra ho ohatran'ny olona kamboty izy. Ireo mpianatra ireo nge fa na tsy voalaza ny ten'Andriamanitra mihitsy hoe efa maty raisy reny daholo ireo e. Mbola nanandray aman-dreny, nanana vady, nanana zanaka ireo, nanana ny fianakaviany, nananamana sy ny mpiara-miasa sy ny olom-patatry, ohatry ny olona rehetra. Fa zao rehefa andeha Jesosy dia noraisiny mpianatra ho fahakambotiana ny tsy manana Jesosy tsony eo anilany. Dia takatry Jesosy izany dia teny Jesosy hoe aza matahotra izy fa za tsy hamelanareo kamboty. Ny fahakambotiana rehefa aza mieritreritra hoe velondray aman-dreny ianao dia tsy kamboty ny anaranao, fa raha tsy manana an Jesosy ianao dia kamboty ianao e, satria tsisy mpiay ianao. Ny anao ny ray aman-dreninao, ny anao ny mety olona manodidina anao fa tadidio tsara, fa sady voafetra ny vitan'ireo no misy fotoana ireo andao anao ihany koa. Fa ny olona anankiray tsy ho kamboty mandrakizay dia ny olona tsy avelan'i Jesosy ho kamboty. Dia tsy iza fa mpianatra, ireo nanara-dia azy, ireo niaraka tamin'aiza n'aiza nale, ireo niaino azy, ireo tena niara-niosina taminy, ireo tsy navelan'i Jesosy ho kamboty satria ny fony ireo niankina taminy. Ary dia marina, tena marina fa tsy namelandreo kamboty Jesosy. Ny tanan'Andriamanitra mitantana azy foana. Nisy fotoana ireo mpianatra ireo nandalo ady mafy, nisy fotoana ireo mpianatra ireo Jesosy efa tsy teo intsony, fa niratsirany fariseo no toy foana, ny fanenjehana teo foana, ny zava-tsarotra teo foana, fa ny zavatra tena mahagaga rehefa ny oatra lavitra indray azy noho ny tamin'i Jesosy mbola teo ohatran'ny oatra lavitra rehefa ny fomban'ny fanamasina andreo mpianatra ireo. Tsy namelandreo ho kivy izany, Andriamanitra tsy namelandreo hamoy fo izany, vitany hatramin'ny farany hazakazakany, satria nanino tsy namelandreo kamboty Andriamanitra. Ny tanan'Andriamanitra ve teo foana, ny fitiavan'Andriamanitra ve mihafa. Sapan'ireo mpianatra ireo fa tsy niova ny fitiavan'i Jesosy azy na dia lasa aza Jesosy. Ny zavatra rehetra momba an'Andriamanitra, ny fitahian'Andriamanitra ve ry havana nanaraka an'ireo mpianatra ireo foana. Tianao ange Jesosy, tianao Jesosy, tsy mamelanao kamboty izany izy. Ary ianao raha mbola tsy manana an Jesosy dia fantary fa kamboty ianao. Fa raha tsy tianao no kamboty, andao anao mpianatra Kristy tsika, hanara-dia azy eny akaikikaiky eny, tsy le mitazan-davitra, tsy le any anaty vahoaka, fa le miavaka. Halleloja, le tazana eny foana. Misy fotoana ny vahoaka be dia be eo, fa ny mpianatra tsy anaty vahoaka fa eo akaikin'i Jesosy eo. Dia rehefa mitazana an Jesosy ny vahoaka dia tazany foana ny mpianatra, hitany eo akaiky eo, tsy lavitra an Jesosy mihitsy reo fa eo foana.
ataontsika ty raha anankiray mahafinaritra ty androany. Raha misy olona eto indramitsika ty rahan Jesosy mamonjy ty androany. Halleloja. Ira efa ela izy ty. Ary anisany ira tena nakafizina tamin'izany fotoana izany. Tena merina indray androany hoe Jesosy tena teo foana ny tananao, ny fitiavanao. Ary na ety an-tanitsika na any an-danitra, ny olona mety ety an-tany ihany no hitatsika, dia mety farana, fa Jesosy hitatsika nahatrany an-danitra ry havana malala. Antsika vao tena hita azy bebe kokoa. Halleloja. Lo ataontsika ty raha mahafinaritra be ty androany. Indramitsika ty raha Jesosy mamonjy ty ho an'izay mahay dia mihira, ho an'izay tsy mahay dia arao ny tononkira sady hainao amy-dalana. Izany raha mahafinaritra be izany. Tolotra antsika rehetrarehetra amin'izao fotoana izao. Halleloja.
tanàn'Andriamanitra mahery no mitantana anao. Aza matahotra anaraka an' Jesosy zany ianao. Mahafinaritra ry havana. Anaraka ny diany amin'ny toky aho. Satria ny tanany mahery no mitantana. Ry havana malala. Raha ho saintsaintsika daholo ny zavatra rehetra, tsy vitantsika nanaraka an' Jesosy. Raha nitenenina aloha ny mpianatra hoe Petera, ianao hitanao higadra ianao dia tena nisy fotoana ianao tena ho reraka, dia nefa raha anao ho fatsiana amin'ny hazo fijaliana ohatra lahy ianao, dia atsongoloka mihitsy ny hazo fijaliana anao. Ry havana malala, tsy nitenenin' Jesosy azy meloha. Azavatra nataon' Jesosy mivavaka ho an'ireo izy. Hoy Jesosy ray eo, tehiry izy ireo. Tehiry izy ireo. Halleluia. Dia surprise ho an'ny mpianatra daholo ny zavatra rehetra mitranga teo amin'ny fiainany. Ohatrany tsisy zavatra tena nandrasany izany hoe fata meloha. Fa surprise daholo. Zany ry Paul vakisamo zany ny surprise zany. Ireo mpianatra rehetra nandalo ato mamy surprise zany. Fa ny zavatra mahafinaritra dia izao, ny alohavana fanapahan-kevitra hoe anaraka ny dian'i Jesosy amin'ny toky aho. Alleluia. Satria tanany no mitantana. Zay ihany no tao anatin'ireo mpianatra ireo. Ary tsy nanana zavatra fa tsy zany ireo. Rehefa lasa Jesosy dia izay fotsiny tao anatiny. Ry havana malala, indraindray ny olona mamisavisa ny zavatra rehetra dia matahotra. Hoy izy nila hoe za raha naraka an' Jesosy eo, loza ny azo aho. Ataoko ahoana ny teny amin'ny fianakaviako hoe za rehetra tsy mihinana zava-biby maloto? Ataoko ahoana no hitan'ny namako sy ny rehetrarehetra manodidina hoe hoay za hono dia lasa tsy manao fitafy tsy motina intsony? Ataoko ahoana ny hiteny amin'ny olona hoe zangy reto mitandrina andro sabaty? Dia izy ny olona tsy vitako izany ka, sarotra be amiko izany. Satria ny olona mamina vinany zavatra mety hitranga. Dia izy ny olona hoe ianona mety hiteny an'izao, ianona mety anao an'izao, dada mety hiteny mihitsy tsy mandova intsony ianao, neny mety hiteny tsy mahazo miditra amin'ny tranoko ianao, ny namako hiteny hoe tapaka hatreo fifandraisantsika, ny tseko. Tsy vitako izany Jesosy aho. Ry havana, tsy manana fanapahan-kevitra ianao raha izay. Andao aversika ilay hira teo e. Tianareo ve aversika ilay hira teo? Raha tianareo ilay hira teo dia aversika. Za aloha tena tia pianiny ary nampatsiara ana zavatra betsaka. Tiako tenenina amin'Andriamanitra andrianany hoe anaraka anao tsy amitahotra, amitoky, satria ny tananao mahery anao mitantana. Alleluia. Dao aversika ary zany raha mahafinaritra izany androany. Alleluia.
zavatra iainana izany satria fa na tena tsapanay mihitsy marina izany nanaraka an'Andriamanitra tamin'ny toky nandeha fotsiny ange zany anjambany ane zany tsisy nina fiatatra ange zany nandeha fotsiny a Jesosy andeha fotsiny izay raha maninmaniny zay dia enao ozy le fatiko zay fa zay andeha fotsiny andeha amin'ny toky fa zay mahatoky ny tananao zay alleluia dia rehetra zay fa tsy rehetrika rehetra zay mbola mijoro ianao ve lavana raha hitanay hoe dia
efa tsy hitanao teto tsony zao re mipotika ina reva nanandaniana ihany reto raha nanaiky nanaraka an' Jesosy zay ka tena mipotika fa ndreto mbola eto ary mahafinaritra ohatrany vao maika me tsara azy. Halleloia. mety gaga nareo mpanaraka vaovao eto hoe manina ary tolo reto mety foana satria ireo nanaraka an' Jesosy tamin'ny toky natoky ny tanan'Andriamanitra fotsiny reo, tsisy ninana mpanantenana an'ireo a. Zay tsy niteny mihitsy andao reto nanaraka an' Jesosy dia zao fa nandeha fotsiny, nandeha tamin'ny toky daholo tsika rehetrarehetra. Fa zavatra mahafinaritra reto tsika reto. Halleloia. Sotran'Andriamanitra tsika anao iray farantsika melohan'ny idirantsika amin'ny fiderana aloha jerena ny lera, efa lasalasa ihany ny lera, efa tokony anao fiderantsika, efa andao ataontsika ity anankiray mahafinaritra ity dia anao fiderana vitsivitsika rehefa avy eo satria ngery avy ny fampahelety foana fa ny fotoana manapetra. Taontsika tiry ity dao ny tiry ity tsika dia ihany toritentsika rehefa avy eo anao fiderana vitsivitsy tsika. Sono taluque akaiky pamunja Samira wanatun jingala tika sabata Jakanirande cimento da fita akaiky pamunja Cimento da fita no E sunani ai faz ao te amani Usasa Usasafoni rosete ampitani Valeu fanatia Tau kusachizo akaiky pamunja di mafia le sono taluque akaiky pamunja la tunja canirande cimento da fita akaiky pamunja e sunani ek faz otsi amali usasafoni rosete ampitani na nefanatia tau kusachizo akaiky pamunja Sia tau tiro fa balua Kaisanando de fanta tufa Akaiky pamunja Atuta di mafia De sono taluque Akaiky pamunja Katunja canirande Cimento da fita Akaiky pamunja E sunani ek faz otsi amali Usasafoni rosete ampitani Na lefanatia Tau kusachizo Akaiky pamunja Halleluja. Samiva no famufatanana Yo kaiky na yo ye pamunja na Katunja di mafia De sono taluque Akaiky pamunja Halleluja. Katunja canirande Cimento da fita Akaiky pamunja E sunani ek faz otsi amali Usasafoni rosete ampitani Na lefanatia Tau kusachizo Akaiky pamunja Nikubu abatina mele niliuna Lana lefa tawandabaka Tinana keri tami kuni la fo
Pitwaza de gaga gagiloni kiasani amunai tiro fagagana de sila jasmira zafa akaiky pamonjy Natuza di mafia de solo taluque akaiky pamonjy Natuja kanirante si mezzo da vita pakaiky pamonjy Isunani ek faz rosi amali Usasafoni rozete apizali nalefanatia Tawuk sachiza akaiky pamonjy Natuja di mafia de solo taluque akaiky pamonjy Natuja kanirante si mezzo da vita pakaiky pamonjy Isunani ek faz rosi amali Usasafoni rozete apizali nalefanatia Tawuk sachiza akaiky pamonjy Nalefanatia Tawuk sachiza akaiky pamonjy Halleluja. Hiditra anaty fiterana vitsivitsika androany dia hanao fiterana anankiray aloha tsika dia ao anaty fiterana anankiray ity dia mangataka tsika mamianareo indray zay rehefa avy eo angataka iny mba ao ary tsika rehetra
Fahefany lanitra nangatany anabavy iaja tomona sady miarabanao mpandroany zay mbola hitanao teto a dia maharetatra amin'ny farany anabavy tomona eo a Azoko antoka loatra, azoko antoka tsara ilay Andriamanitry ny fiantomana sy fiafarana izy nahary ahy sy natoy zao anao fitiavana mandraky izay no nitiavany ahy nitiavany anao azoko antoka loatra, azoko antoka tsara ilay Andriamanitry ny fiantomana sy fiafarana izy nahary ahy sy natoy zao anao tiavana mandraky izay no nitiavany ahy nitiavany anao mpamafanina no masoko nahirava olanao ahy ka tsy atakana Andriamanitry tsara fanahy lakmanao ny tsara tsy mamila fo tiavana mandraky izay nitiavany anao nitiavany ahy Tompoko lebeni finuku Sama tukiasi Umaraki saituri Nyararanyani nutsuku Idreta tompoko lebeni finuku azoko antoka tsara ilay Andriamanitry ny fiantomana sy fiafarana izy tsy nandao ahy tsy mamarary anao fitiavana mandraky izay no nitiavana nitiavany anao namafanirano masoko nahirava olanao ahy titoka tsy atakaroko ny Andriamanitry tsara fanahy lahy manao ny tsara tsy mahindra fo tiavana mandraky izay no tiavana tiavany ahy zao matokiazy mandraky izay tory miararany any matsoko hitoetra tompoko lehibe ny finoko zao matokiazy mandraky izay tory miararany any matsoko hitoetra tompoko lehibe ny finoko lehibe ny finoko lehibe ny finoko tompoko lehibe ny finoko zawatukiazy umandraky izay tory miararany any matsoko hitoetra tompoko lehibe ny finoko zawatukiazy umandraky izay tory miararany any matsoko hitoetra tompoko lehibe ny finoko zawatukiazy umandraky izay tory miararany any matsoko hitoetra tompoko lehibe ny finoko Makasitrakatsika nanotra zany izy zany a. Halleluja. Fahefany lanitra ma izy teo a? Fahefany lanitra. Ndao ary. Ndao ary diretsika amin'ny tenin'Andriamanitra, fahefany lanitra atolotry anabavy domona ty. Téléchargez l'appli Amazon. Asa pub kely vetivety. Ndao ary. Eo a. Fahefany lanitra ianao.
Tsika tsirairay avy a de hitra amin'ny ten'Andriamanitra ary tsika de mampirirana hoe maretatra amin'ny farany fa za mihny fa manapatra ho antsika ray Andriamanitra amin'ny androany ity de mangala toerana tsara fa hivavaky tsika amin'izao fotoana zao metraka ty fotoana ty a eo am-pelatan'Andriamanitra sady miarabantsika rehetra zay vao miaraka taminay androany a de faly foana zay mahita anareo ianareo zay efa eto kosa de faly foana koa zay mahita anareo ary maretatra amin'ny farany malala Celestine zany zao anarany rehefa hitako taloloha de tonga eto a de arabaina tonga soa de mahereza mahatanja isika tsirairay avy ivavaka aritsika amin'izao fotoana zao metraka zao fotoana zao eo am-pelatan'Andriamanitra Jesosy zay misaotra anao zay a misaotra indrindrany amin'ity fotoana androany ity misaotrany amin'izany fiderana zay ndraisina teto zany Jesosy eto amin'ity androany ity a isaoranay anao satria avy aminao a izany kasika rehetrarehetra zany de avy aminao reny teny rehetrarehetra hatramin'ny fehezanteny anankiray teny iray izay nivoaka tao anatin'ny vavan'izany mpanomponao nitarika ny fotoana izany de fantatro fa tsy mba avy aminy fa avy amin'ny fanainao masina koa de misaotra Jesosy mankasitraka indrindra ary ankehitrindra tonga nitoroteny Jesosy de mangataka aminao zay hoe mbola andaminanao ndray ny programme ndray tom-panomponao zay ilay tokantrano any Jesosy a mbola mba vita iaino a androso a mbola aminao ndray ny programme an'izy ireo ahafahan'izy ireo Jesosy a mandroso hatrany a mitoetra mifanatrianao a ho voninahitry ny anaranao rery any matoka Jesosy fa tsisy alamainy zay eto androany fa samy andray a miafatra avy aminao avokoa ka de mitenena Jesosy fa voninkenanao zay ary ny fanatriana ratsy rehetra ny devoly sy satana tsy manan-kery alelingelina izao fotoana zao mandra-patampoky ty fotoana ity a de tsisy kidikidiky ny connexion ary reto olona reto ihany koa de tena hoe aharitra hatramin'ny farany avokoa tsisy fanelingelenana azo atao amin'izy ireo a fa tsy maintsy voatondra sy voateny eto a niafatra Andriamanitra amin'ity androany ity misaotra betsaka indrindra Jesosy a de erany aja ny saotra sy mivonahitra efa nao hatram'izay a de ho mandrak'izay a halleloia amen averitsika mangataka zany mba averitsika le hira anankiray teo a satria tena mba mahafinaritra androany voanao n'iry iny tsy haiko nareo fa nenao an'iny foana fa za aloha androany voanao n'izy iny de tena tiako be a de mba tiako ihany koa mba atolotra antsika rehetra ihany koa na de averitsika fanoteriny ary zany tsy maninona fa ndao averitsika fanoteriny a fa zay ny mahakasika ny fotsika de averitsika zany iry zany a voninahitra Andriamanitra tianao Jesosy a aza matahotra ny anaraka an'Andriamanitra raha anaraka an Jesosy a fa mahasoa fanahintsika ry fanahintsika an Jesosy endreny vitahina amen Hale aku
raisin'andriamanitra ny tananao hotatany ianao atsory ny tananao Andriamanitra mitokotsika fa efa tanan'Andriamanitra mitantananao io a aza manahy anao efa tanan'Andriamanitra mitantananao io ozy ohatra tsy ahoana ary zany fiainako zany ny fiainanao efa tanan'Andriamanitra mitantananao io a tsy tanan'olombelona tsony io ary tsy anao tsony io alleloia ianao tonga lasa makafy an'izany hoe andro ohatr'izao zany anao tokony andehanana ho aiza fosiny hoe andeha hitandrina sabata ako tanan'Andriamanitra mitantananao io maheresy andro avy ianao zay iry zay de voakasika mihitsy ny fokona ianao an'izy zay fa de mino fa tsika rehetrarehetra andro any tsika namerina ira intelo fa tsy manino zay rehefa zany mahatapiditra atsika rehetrarehetra de mirabantsika rehetra zay tonga eto ihany koa androany tsy haiko nareo avy na za manokana tena nahatsava terinandro ty vetivety kely tena vetivety kely tena ty volany ty azafady ity volany ty a vetivety kely satria ohatry ny voata amin'ny herinandro zany farany volana zany ny hitako tena teneniko anao zany vetivety kely loatra ty volany ty tsy haiko nareo na mahatsapa zany zareo de tena mahatsapa fa tena vetivety kely a ity volana oktobra ty de tapitra de za koa miva vetivety kely de ho tapitra ty taony ty de raha loatra zay azotsika atao a tsy fantatritsika zay mbola mavadiky ndrapisy mbola izy ve ny amy ray volana mbola izy ve ny amy roa volana fa zay azotsika atao de ataotsika ho vonahitr'Andriamanitra araroty ny andro azonao iainana araroty fa mbola miainitsika alleloia ary araroty ahafahanao manompo an'Andriamanitra mametra zavatra tsara eo amy tantaram-piainanao ho an'Andriamanitra araka teniko tamin'ny ankizy hoe misy olona angany zao revana tena misy fianakaviana mivory amy toerana ray mitondram-bavaka olona ray avany mba ho velony mety any amy réanimation zany olona zany fa ianao jerenge manana fahafahana ianao ho ampaherezina
manana fafana ianao na izy raiza toerana misy anao mbola mahita fotoam-bavaka te hisakafo ianao de afaka misakafo te hisotro anao afaka misotro te hetsika ny vatanao afaka mihetsika mitahin'Andriamanitra nefa isika rehetrarehetra. Androantsika de resaka momba biby anankiray a isany biby malaza anatin'ny baiboly fa biby tsy de misy endriny izy io, ny boriky zany. Resaka momba ny boriky tsika. Alleloia. Ny boriky a de angambontsika mahafantatra boriky daholo fa raha mbola tsisy mahafantatra, misy tsy mahafantatra de boriky zany a mitovitovy amin'ny soavaly izy fa kelikely sady ivaiva de ratsiratsy kokoa izy noho ny soavaly de izy tsy mba ohatran'ny soavaly. Ny soavaly somary jejojejo kely na fandeha fa misaotisaoty jejojejo kely am'le volony ariana le amin'ny soavaly iny fa tsy mitovy zareo, mitovitovy. Ny boriky a tena manana anjara asany ngeza be eo amin'ny tao am-baiboly amponina ny Palestina any. Ny boriky a de tena hoe biby anankiray a sady mahasoa mahafinaritra ihany koa ary ny fiainana tsy misy boriky zany a ohatran'izao fiainantsika zao tsy misy tomobile satria izy de tena fitaovam-pitaterana tena mahafinaritra ary harena ho an'ny manana azy. Ary ny zavatra hoe tsy fantatry ny olona de ny boriky mbola mery mandeha noho ny soavaly rehefa tena asena mihazakazaka. Ny boriky mbola mery mandeha noho ny soavaly ary ny boriky de azo lazaina ohatry ny 4x4 ihany, ohatry ny fiara 4x4 satria izy a ny soavaly tsy afaka mandeha eny ambony eny amin'ny lalana kisilasila hoe vato ampy fa ny boriky afaka mandeha satria ny azo ny tongony a matsikotsiko kely ny azy le sabot iny. Ny soavaly de mibolisatra jejo fotsiny zany fa mibolisalisatra eny fa ny boriky a afaka mandeha eny amin'ny lalana kisilasila ary ny boriky a de afaka mazaka entana mandeha lavitra ary vonona hibata entana mandeha lavitra. Ny boriky koa tsy mitovy amin'ny soavaly. Soavaly a ny boriky a na tsy misakafo ela ary de takataka ny rameva ihany izy na tsy misotro rano ela be koa ary izy de afaka mandeha foana izy. Boriky mbola mandeha mafy noho ny soavaly a rehefa tinihatsika ny momba ny boriky. De hijery momba n'io biby io tsika androany. Alleloia. Andraisantsika fampaherezana. Ny boriky koa de mbola mizara roa. Misy a ny boriky dy. Boriky dy zany le boriky any anefitra reny le tena mbola le tsy mahalala ninninna tsy azo atao ninninna. De misy reny atao hoe boriky manompo. Zay mihitsy filazandrareo azy a. Ny boriky dy a de reny le boriky dy reny le mbola le ohatry ny soavaly dy any fa boriky dy any an'ala any izy mipetraka any anaty any efitra any izy a tsy azo atao amin'ny ninninna am'ireny. Fa rehefa tsy boriky dy izy a de filaza tao amin'ny baiboly na boriky dy na boriky manompo. Le boriky manompo izy efa le boriky efa tsara efa dressé tsara iny zany de efa afaka manompo ny tompony mitondra entana mandeha amin'ny toerana ray mankany amin'ny toerana ray. Alleloia. Ka androany tsika resaka andreo boriky reo. Araka ateko taminao hoe harena izany boriky zany. Mifalia zany hoe boriky lahy na boriky vavy. Aza miteny olona zany anefa. Fa ny boriky a de boriky mbola mandeha mafy mihazakazaka mafy noho ny soavaly a fa ny boriky koa afaka mandeha eny amin'ny kisilasila. Ny soavaly tsy afaka. Ny soavaly zany le endrika manao matso reny ny tena tiany reny a, reny ny tena ilana azy. Fa raha zavatra tena hoe mahasoa dia ny boriky. Eny tompoko, apondra ny boriky. Apondra le benify be reny. Reny a no boriky. Jesosy a teo amin'ny fiainany
tsy de mba nila zavatra zany, tsy de mba nila olona, fa Jesosy tetra tany de olona navita tena. Halleloia. Ary rehefa misy zavatra ilainy de tsy vitan'olombelona ny zavatra ilainy a, fa anjely mihitsy ny alefa an'Andriamanitra. Misy fotoana Jesosy tena reraka fadianina, de anjely mihitsy ny mandeha manaritra sakafo azy, anjely mihitsy ny mampahay azy. Misy fotoana Jesosy teo Getsemane, seka mba ilan'ny mpianatra izy, tsy vita mpianatra nampahiry azy, fa anjely ny nidina. Ary Jesosy ry havana, fony fandalovany teto tany de nahavita teny izy. Misy fomba tena tsisy manana ny ampy fa sambatra zay mifanampy, fa Jesosy nanana ny ampy. Zay tsy ampy zavatra ny tonga teo aminy, fa Jesosy tsy vola nangataka zavatra taman'olona zany. Fandray andro Jesosy a, nila boriky. Halleloia. Jesosy a. Ny tsy mankety Andriamanitra ny Luka 7:20, andiny 7:20. Jesosy mahafantatra hoe iza moa ny boriky, inona moa ny boriky. Jesosy koa mahafantatra ny tokony ilainy ao anatin'ny fotoana ilany an'izany. Raka teko taminao de nila fitaovam-pitaterana Jesosy teto, nila servisy Jesosy teto, nila nisy filan-javatra Jesosy teto. Luka 7:20 andiny 7:20 de ny soramany de niakaran'i Jesosy tany Jerosalema. Fantatritsika zany hoe Jesosy tsy niakatra any Jerosalema zany a, zavatra ngezabe zany eo amin'ny fiainany. Ary ohatry hoe tsika andeha hiakatra any aiza re, toerana anankiray mety hoe be olona, tena misy zava-dehibe ho aleny a, de ohatr'izany ihany koa ny fotoana zay ny ho ataon'i Jesosy hoe hiakatra any Jerosalema, zany hoe zavatra miavaka mihitsy fiakarana any Jerosalema io. Makikiny ny tena Andriamanitra andiny 7:20, Luka 7:20 andiny 7:20 manao hoe ary nakaiky any Betifaga sy Betania teo tendrombohitra Oliva izy de nanilaka roalahy teo amin'ny mpianatra, ka nanao hoe mankanesa amin'ny rovohitry tandrifonareo roa, ka raha vao miditra ao nareo de isy zana boriky mifatotra ho hitanareo zay tsimbolona ny tengenan'olona, va ao izy ka eto ety. Ary misy manontany hoe nahoana ny vanareo io de zao avalinareo azy hoe misy nareo lanin'ny tompo azy. Ary noho nandeha reo de reo nirana de nahita arak'izay nilazainy taminy. Ary namany zana-boriky izy de hoy ny tompony taminy, nahoana ny vanareo ny zana-boriky, de hoy izy misy raha analan'ny tompo azy. De nitondra azo any amin'ny Jesosy izy, ka nametraka ny lambany teo ambony zana-boriky, ka nampitegelana azy Jesosy. Ary nandeha Jesosy de namelatra ny lambany teny an-dalana ireo. Eto zany a, de mila fitaovam-pitaterana Jesosy. Fa Jesosy a, rehefa aka fitaovam-pitaterana de ny azy ny tiny mbola tsisy ny tainginy ireny. Halleloia. Satria izy hafa mihitsy. De naniraka Jesosy, naniraka ny mpianatra izy a, naniraka roalahy izy hoe mandehana reo manketsy amin'itsy vohatra itsy, fa ao a misy zana-boriky mifatotra zay tsy mbola nitengenan'olona. Ka io zana-boriky io ry havana de zao boriky dy izy tamin'ny voalohany. Boriky dy izy io, araky ny lazavaiko anao teo, nalaina avy tany an'ala na avy nalaina avy tany an'efitra. De mbola ampianarina, mbola nofanina, mbola ho atao lasa azo tengenan'olona, mbola natao azo ampiasaina hanao zavatra tsara, fa mbola mifatotra. Fefa tsy boriky dy tsony. Halleloia. De nalaina io boriky dy io, ary io boriky dy io a nanana ny tompony. Fa ny mahavarina ity tompony ity, tompony sarotiny, ary tompony tonga de manaiky rehefa ho alain'i Jesosy ny boriky. Satria zao fantany fa tsy anazy, fantany fa le tompo makan'io tompony zavatra rehetra. Halleloia. Amen.
de lasa ry zareo dia nalaina le briky. Io briky io ry havana de briky tena hoe fomba fiteny zay tsy kiny ny vitana raha nisy ny vitana fa ny vitana tsisy. Tena briky le angarina teo amin'ny fiainana izany briky zany briky zany de efa miomana amin'ny asa mafy zany. Ary zareo daholo rehefa tamin'ny tantara tao amin'ny baiboly rehefa ny briky efa mandeha de mirezareza eny izy fa feno entana vato sy avato de mandeha eny izy. De tsika mieritreritra tsy afaka mandeha mafy izy fa izy ve sara ny entana fa izy mandeha mahavita mandeha lavitra be. Ary briky zany de tsy mba mitarainy zany fa fantany ny zavatra miandry azy. Zay mahatonga azy atao hoe na briky dia izy na briky manompo. Ka tena sain'i Jesosy tany tea briky efa manompo izy ty. Halleloia. Ina ny angalana azy? Nangalana azy de zao misy raha ilana azy. Misy raha ilana tompo anazy. Halleloia. Fa sambatra ty briky ty Jesosy mihitsy miantso azy. Briky ianao tabataba tena apidrapidra baikobaiko isan-karazany renao maraina parivan'ny andro. Zany briky zany tsy mba ohatry ny alika kely hoe lolovin'ny ankizy fa ny ilana azy misakafo misotro de miasa ary rehefa asa mafy de ataony briky avokoa de tsy mitaraina ny briky. Izy koa tsy miandry kapoka vao mandeha fa briky manompo ny anaran'ny briky efa eo an-tanàna. Halleloia. Raha ohatra zany izy rehefa le zay taloha manao taxi taloha manao taxi fa misy zay taxi rehefa samy mitambatra eo de misy fotoana mifamaly satria misy taxi tena ianao zany rehefa manao taxi de misy fikambanana kely de mba mifampitsinjo. De raha ohatra hoe 25 000 ny course de mba zay daholo no andehanan'ny olona rehetrarehetra. Fa matetika misy taxi raha vo izy zay ny ratsiratsy de tsy mifidy asa izy amin'io. Na misy miady vata 4,000 ary na 3,000 mahery de andehanany satria raha le lafolafo mitovy ny koa de any am'izay taxi tsaratsara ny andehanan'ny olona. De iny foana le famalina eo satria minatsira ozy zay minatsira ny filazany reny. Ny olona zany lasa mampidina be ny course amin'ny taxi raha vo eo izy satria ny azy andehanany daholo ary tena ekeny zay tenen'ny olona eo. Rehefa sendra taxi ohatra zany ianao miaraka aminao miaritra eo amin'ny alina de na amin'ny atoandro de sahirana ianao satria ny azy zay olona tonga any de tsy de misy ady varitra fa entiny foana satria zarany ary. Ny olona koa moa rehefa te handeha moramora de mitady le taxi ratsiratsy any azy efa manao taxi ny alalan'izany. Fa ny briky ry havana malala de tsy mifidy zavatra atao. Tsy mifidy izy fa nahitany mavesatra na lalany lavitra tsy manan-tsafidy raha teo izy. Fa izy ty de briky ny avaka. Halleloia. Briky ny avaka satria misy asa ho atao. Ary ny asa atao tsy ohatry ny asa fatao isan'andro fa asa miavaka kely. Halleloia. Asa miavaka kely. Ohatrany fahasambaran'ny olona anankiray zatra manao asa mafy. Tena zatra manao asa mafy be mihitsy. Fa antsoina am'izay asena manao asa maivana. De ataony am-pifaliana ny asany. Halleloia. Ataony am-pifaliana. Fa eto izy ry havana malala andeha ho alaina andeha hanao asa sady maivana ny tsara. Tsy hitondra hita mavesatra fa hitondra mpanjaka tsy hokapohana tsy andeha kisirasira tsy hitondra hita mavesatra fa hitondra mpanjaka farak'izay tsara fanaty eto ambonin'ny tany andeha hamakivaky tanàna anankiray izay tsisy hitorabato azo mihitsy. Halleloia. Fa andeha izy
hitondran' Jesosy amakivaky any Jerosalema. Vao nanomboka nitondra entana, vao nitondra ny anjara entany ty briky ty, de efa tsy nandeha tamin'ny tany izy fa namelarana lamba. Halleluja. Ravako teteny aminao am'ty androany ty. Fa rehefa ny briky dy milaza briky manompo ary mifanena amin'ny tompo, de tompo Jesosy, de sambatra zany briky zany, sambatra zany briky zany. Ny briky dy de fahaleriany amin'ny toerana misy azy any, mikarenjy any tsisy mifefe tsisy manao ninina, zay tiany atao de ataony tsy mila mitondra entany zany, velona ihany ny briky dy. Ary raha tamin'izany fotoana zany ny briky dy mahita ny briky manompo de faly me fotsiny tsy aloha mijanonao briky dy. Ny briky dy rehefa alaina de fehezina de ampianarina, de na de mitondra entana aza ampianarina. Ny briky dy tsy azo ampitondraina entana zany fa azerany fotsiny ny entana tonga de minjakinjaka izy tsy mahazo mitondra kalesy zany ny briky dy satria maninona? Satria tsy mahay mitondra an'izany, tsy mety mitondra an'izany. Halleloja. Fa ity briky anankiray ty mahavariana fa teo am-pifatorana izy ny antefaniny mason'i Jesosy, ny antefaniny safidin'i Jesosy. Ary izy io ry havana malala de briky tsy tokony fatorana akory satria briky endry izy io. Zana briky. Fa ny fatoran'ny tompony ihany sao de mba handehandeha, sao de alain'ny olona. Ary za tena teteny aminao fa misy tompo anankiroa am'izao fotoana zao. Misy tompo roa eto am'ty zao tontolo zao ianatsika ty. Ny ray de ny amatotra ihany, na endry na madira de ny amatotra ihany. Fa ny tompo anankiray indray na endry na maditra de ny ama ihany. Ary eo avahana eo ihany de entiny manao ny sitrapony. Halleloja. Sy ageravana taka ny briky, isika olombelo de taka ny briky. Ary za tena teteny aminao mihitsiny fa tsy misy azo ampitaina aminao io. Satria tsisy mavita zay vitanao. Ianao io de olona spesial, ianao io de olona miavaka. Isika reto de olona miavaka, zavatra vitako tsy vitanao, zavatra vitanao tsy vitako. Ary misy zavatra spesial tena ampiavaka anao io. Itsika tsy tokony manambany tena zany hoe manery tena hafa fa manambany tena hafa. Manambany tena zany le anao le tsisy afa savy inona moa zay za. Savy teo vitako. Zay za zao ve? Zany le teo manambany tena fa manery tena le tsy mirehare. Za de tena aminao fa ino nataon'Andriamanitra miavaka ianao. Aza manambany tena ianao satria manambany ny asan'Andriamanitra raha manambany ny tena anao. Fa ianao io de olona miavaka araka le iran'ny tete aliny. Olona miavaka ianao. Halleluja. Fa ny olana de zao. Maro ny briky any ambadimbadika any ry havana. Mbola mifatotra any izy. Ary le fatotra eto de zao, na briky endry na briky maditra, na briky dy, na briky efa ao an-tanàna. De ny an'ireto tompo hafa reto de ny fatorana ihany ny zava-dehibe, mamatotra. Mamatotra. Fatotra. Fa ny antefaniny safidin'i Jesosy ty briky anankiray ty. Izay anankiray teo amin'ny tanàna io. Misy briky hafa maro ao fa io ny antefany. Io ny antefaniny safidin'i Jesosy. Mba haninona? Mba ho tegena. Mba handeha.
amin'ny tenanao androany fenao io dia safidin'andriamanitra ianao, safidin'andriamanitra ianao io, ary mifalia ianao raha tonga manompo an'andriamanitra fa ny fatotra ianao no nalovany. Teny am-pifatorana ianao no nesorin'andriamanitra, teo anatin'ny fatotra ianao no safidiany Jesosy, tao anatin'ny fatotra ianao no hita ny toerana nisy anao, ary ny rany ny anjely ny amahanao. Tezitra angeny devoly tamin'ny vahany io atao hoaninareo brikiko. Hoy zay misy raha ilan'ny Jesosy azy a, misy raha ilan'ny tompo azy, de sady tezitra azy zany ve sy mandana ary raha ny zanaka ny anafaka de afaka tokanareo. Za resy lahatra fa misy boriky mifatotra ho afahan'i Jesosy indray eto androany, ary tsy tonga fotsiny tamintsika zany teny zany. Alleloia. Ny asan'ny boriky ny fatotra io hatramin'izay a mbola tsy nitengenan'olona io, fa tsy ela de mihoatra noho ny olona no entin'izy io. Ho ampitondraina eta mavesatra izy io, ho ampitondraina zavatra tsy eran'ny aina izy io, ary na de mbola zana boriky azy izy de efa fatorana. Lay mpamatotra tsy mifidy na zana boriky na boriky efa ninona, fa ny zavatra fantany de mamatotra aloha. Jesosy tonga amany fatorana teto amin'ity zao tontolo izao ty. Nahatongavan'i Jesosy teto an-tany ry havana tsy ny amoky ny olona ihany fa ny amany fatorana, amany fatorana. Tsy nalala ny nina le boriky mipetraka amin'ny fatotra tsara eo a, tonga avy any ny mipaka azy, andao ianao manaraka anay, zany ve oaiza misy raha ilan'ny tompo anao, iza koa zany tompo, zaza mifatotra eto de vahany, sady natahotra any boriky io voakapoka aveo raha mandehandeha eo a. Aza matahotra ianao araka izany iran'ny nirontsika teo zany. Raha Jesosy mamahanao sy miantso anao de aza matahotra ianao, fa tsy hoentina ho alaim-baraka ianao, tsy hoentina ho afa-baraka io fiainanao io, tsy hoentina ho potika noho izao io fiainanao io. Alleloia. Misy raha ilan'ny tompo azy. Matetika eo ambavaka rehefa le mirabanareo zay vao tonga ireny rehefa fandarina, misy raha ilan'ny tompo anareo, fa tena misy raha ilan'ny tompo anao, tsika rehetra misy raha ilan'ny tompo anao, misy raha ilan'ny tompo atsika rehetrarehetra. Alleloia. Ary hovahany ianao, fenao hovahany io nieritreritry ny anao asa mafy noho n'ilay tompony ataonao teo amin'ilay tompo namatotra anao. Tsy ariavana, eto ny zioka kozy Jesosy, maivana ny entana, maivana ny entana zay ampitondrainy Jesosy atsika, misy zioka fa maivana. Matetika asa ihany nataon'le boriky, petretinao tsara io boriky io riavana tamin'ny tambotambony namana azy, novahana tamin'ny rariny sinitsiny io, tamin'ny fahefana lehibe ny namana io boriky io. Ary jerenao tsara fa vao niala teo izy a, de nitondra azy eo amin'i Jesosy izy, nametraka ny lambany teo ambonin'ny zana boriky. Eritreretinao fa ho tengenan'olona lava izy asiana lamba. Zany ny atao hoe fanajana sy fitsinjovana zany ry havana malala. Ary fantatsika manomboka eto, ho anao zay mbola tsy malala, fa Jesosy miantso anao amin'ny tambitamby. Jesosy miantso anao amin'ny fitiavana, amin'ny fanajana, tsy ho ataony takan'ny any amin'ny tompo hafa ianao rehefa ho antsoina. Jerena ry havana ny fomba maharesy lahatra anao, asiana hirahira ve tsy atao, tambitamby ve tsy atao. Rahalahy, tianao Jesosy, andao hivavaka tsika. Fa misy raha ilan'ny tompo anao. Eto tsy hoe
ianao rery ny biriky tena nametony fa ianao ny antefany ny safidin'Andriamanitra. Tsy afaka irehare mihitsy ty biriky hoe tsisy oatra azy fa tena marina biriky tsy de makaiza fa ho atao tsy misy oatra azy. Andriamanitra miantso atsika ravana, miantso atsika amin'ny fitiavana, ary Andriamanitra miantso atsika manana tanjona amin'ny fiainantsika. Ny fotoana voalohany rahanao amin'ny Jesosy fotsiny dia efa asiana lamba eo aminao hipetrahany. Tsy ho ampijaliana ianao, ho ajaina ianao. Ajain'Andriamanitra nge ravantsika io. Amen. Za rehefa maheno olona manao asa fanompoana ohatrohatro zao de variana ohatra hoe za tena tsy maintsy mifady anina 3 andro isan-kerinandro amin'ny fanompoka an'Andriamanitra. Tsy maintsy de tsy maintsy zay. Za tsy maintsy andeha kilometatra maro be mihitsy ny aho antrany herinandro fa raha vao tsy vitako zay de tsy mety. Na zavatra mitovitovy am'zany. Misy olona mampitovy an'Andriamanitra amina fitondrà miaramila rehefa tsy zioka ny fanompoana an'Andriamanitra. Ary Andriamanitra tsy mampitondra zioka mavesatra atsika zany amin'ny fanompoana azy. Teneniko anao zany. Alleluia. Natsony sika mba handeha Siamo hitondra ny voninahitr'Andriamanitra hiakatra eo a Jerosalema. Azonao an-tsaina ve ravana hoe ianao mitondra ny voninahitr'Andriamanitra miakatra eo a Jerosalema. Zay ny asanao. Zay ny asanao. Isika io navana ny fatorana mba haninona hitondra ny voninahitr'Andriamanitra. Ianao zay nafahan'Andriamanitra io vahana tamin'ny fatorana ianao aninona zavatra ray ihany ny ilaina aminao dia ny amin'ny voninahitra n'Andriamanitra hitondra ny voninahitr'Andriamanitra eny amin'izay rehetra lehanao. Alleluia. Amen. Hitondra ny Jesosy ilay voninahitra endriky ny voninahitr'Andriamanitra ao an-damosinao ao hiakatra avy any Jerosalema. Dia mahavariana fa nisy biriky anankiray hatramin'izay lalana kisilasila ny andehana ny lalana sarodalana fa teto tonga dia lamba mivelatra. Alleluia. Mandeha eo ao ambony lamosina eo izy voninahitr'Andriamanitra. Inona mahatonga antsika tsy andeha hanompo an'Andriamanitra? Betsaka ny olona vahan'Andriamanitra amin'ny fatorana atson'Andriamanitra. Ianao nge ravana io olana tonga amin'ny fiainana io ohatry ny olana mody tonga io e. Io tsy olana mahafaty anao zany io fa olana ietsoan'Andriamanitra anao, ifanenanao amin'Andriamanitra ny lalanao. De jerena mody misy olana zany ny fiainanao. Za zao vao tamin'ny misy anabavy zay nandefa mesazy tamiko ary miterana eto zananabavy zany de mitena azy hoe nareo efa mandefa mesazy aminahy de aza mandefa anatin'ity compte andramika izao ty ao amin'ny page nareo mandefa mesazy. Manana be avy mahita mesazy ihany fa tonga de any amin'ny MP-ako mihitsy jerena raha doakira teo. Raha izy misy olana be tsisy ohatry zany. Za ravana hatramin'ny nanompoka an'Andriamanitra tsy de miasa tamiko zany terme hoe olana be sarobahana zany. Satria teo misy Andriamanitra be tena mpamaha olana be. Alleluia. Fa io mody misy an'io mitanjona mihitsy ny alasadàlanao ny areraka anao na sy ny sisa. Fa mitanjon'Andriamanitra amin'io dia mba ahitana anao fotsiny, mba ahafahana miantso anao fotsiny, mba ahafahana mahita ahitanao fa Andriamanitra namahanao. Alleluia. Avelan'Andriamanitra mivatotra ny olona mba handehanany amahany olona io, mba hatsiarovany olona io iza ny namaha azy tao anatin'izany fatotra zany. Jesosy. Aza manontany tena fa naninona ary ny fiainako ohatrao? Ny fiainanao tonga ohatrin'io mba hahafahan'i Jesosy miditra an-tsehatra amin'ny fiainanao. Zay ihany, tsy misy ankoatr'izay. Amen. Fa ny ataovy rehefa voafatotra atsoy Jesosy. De mahavariana fa zana-biriky tsy misy mahita mandalo eo daoly io raha tsisy mirarahana io zana-biriky io. Na ny tompony andra ndray mety maladia mame sakafo an'io e. Fa Jesosy efa nahita an'io. Halleluia. Ary amin'ny fotoana lehibe zay andehanany ao Jerosalema
efa nomaniny jesosy navelan'ny voafatotra tao io fa ho aseny alaina amin'ny fotoana andehanana eo a Jerosalema. Alleloia. Sambatra io boriky io ry avana. Mety hitentsika sambatra lahy zany boriky zany fa za te teny aminao ianao ny sambatra. Zany sambatra, tsika sambatra fa boriky ny fatotra ny antefany safidin'i Jesosy ao anatin'ny fotoana tena ilany. Ilany boriky io taingenana iseho amin'ny voninahitra ny antefany safidiny tamin'izany boriky zany. Ary tena aminay tianao Jesosy ianao tonga eto io ianao tonga manompan'Andriamanitra io misoran'Andriamanitra ianao fa tsy ny olona rehetra ny eo amin'ny toeranao. Boriky firy tsika neto fa mbola misy boriky dia hatramin'izao ry havana. Tsy haiko ianao fa raha za manokana mbola namako be dia be mbola eny amin'izao tontolo zao. Naretsika mieritreritra hoe atsika ny olona mahita antsika dia tena zao ve ny faranareo voafatopatotra ohatry zao. Ry havana ny olona miditra ao anatin'ny fivavahana tsy voafatotra. Ny olona eny amin'izao tontolo zao mbola voafatotra. Misy olona zao amin'izao fotoana zao ry havana mbola voafatotry ny sigara, mbola voafatotry ny toky. Za hitanao eto zao na tsy nanompan'Andriamanitra. Ny fivavahana tsy mamatotra fa ny fivavahana mamahy. Halleloia. Ary raha maharitra ianao amin'ny hofanompoana an'Andriamanitra io hitondra an' Jesosy akatreo a Jerosalema, hitondra voninahitr'Andriamanitra ao an-damosinao ianao akatreo a Jerosalema. Ary ianao amin'io najaina amin'ny boriky rehetrarehetra mihitsy ianao tsy mandihy tany ianao. Halleloia. Ismaela dia nohariny tenin'Andriamanitra amin'ny boriky dia dia tsy mahagaga ihany na. Retsika hijery tenin'Andriamanitra amin'ny Genesis toko 4:12. Genesis toko 4:12 nge vaky itsika 2:12. Io akitsika ny Genesis toko 4:12 tonga tombotsika amin'ny 7 mihitsy. Ary io ilay anjelin'i Jehovah tamin'ny Agary io. Miverenany amin'ny tombo vavinao ka miareta izay ataony aminao. Ary io koa ilay anjelin'Andriamanitra taminy. Ataoko maro indrindra ny taranako ka tsy ho azo isaina izy amin'izay amarony. Ary io indray ilay anjelin'i Jehovah taminy. Indro manana anaka ianao ka hiteraka zazalahy ary ny anarany ataonao hoe Ismaela. Satria efa nihain'ny fahorianao Jehovah. 12. Ary izy ny lehilahy toy ny boriky dia ny tanany amerin'ny olona rehetra ary ny tanan'ny olona rehetra kosa amery azy aronina eo an-tandrifin-dralahandrehetra izy. Hitanao Ismaela izay zanaky ny fitsangatsangana, tsy zanaky ny teny fikasana. Isaka ny zanaky ny teny fikasana fa Ismaela zanaky ny fitsangatsangana. Ismaela dia nikilasian'Andriamanitra tahaka ny boriky dia. Alleluia. Tsy azo nampitondraina entana. Avy tamin'ny Isaka no nandeha ny teny fikasana. Ary avy tamin'ny Isaka avokoa no nipotra ny taranak'Israely. Satria Isaka niteraka an'i Jakoba sy Esau dia taranak'i Jakoba ny taranak'Israely. Tsisy ninazo napetraka tamin'ny Ismaela ry havana. Ary rehefa tao ny fandaniana amadika ny mpandinika ny tantara dia taranak'Ismaela nge ry havana ny lasa zareo silamo reo. Zay ny fandanian'ny mpandinika. Hitanao lasa misy fifanoherana. Ny zareo silamo reo dia manana kely an'izay hoe rahatsindra misy manambady silamo, fantatra misy manambady silamo mianao tsika. Manana an'izay ohatra hoe mandidiny Jesosy miteny antsika mihitsy hoe aza mamono olona.
Mahafantatsika tsara fa zareo slamo manana an'izao hoe rehefa mamono azy de vonony ary zay manohatra ny Andriamanitra de vonony de tsika mahita an'ireny any tany ina moa tany Afghanistan farany teo kosa hoe tena vonona mihitsy ny kristianina na ny Inde rehetrarehetra fa Ismaela hitainy lazain'ny ten'Andriamanitra fa brikidy tsisy azo atao aminy, tsy azo ametrahana n'inona, tsy azo ampitondraina entana, tsy azo ampitondraina olona. Fa raha ohatra indray tsika mijery ny olona anankiray nahazo tso-drano boriky manompo de ny zanaky Jakoba atao aoriana tao atao hoe Isakara. Jejena Genesis 5:7 andiny 7:12 de ka ny biriky rehetra moa zany de mazava ohatran'ny biby rehetra zany biriky dia daholo ny tomboany fa avy eo amizay misy biriky dia alaina de dresena ampianarina de lasa biriky manompo ka raha vakitsika ny Genesis 5:7 andiny 7:12 de mazava ny tenin'Andriamanitra manao hoe Isakara de biriky enjana mandry eo anenenena mivaly biriky enjana zany zany biriky dia zany fa izao ny zavatra mahafinaritra amin'ny Isakara ary tso-drano nomeny Jakoba ny Isakara ity. Alleluia. De izao ny zavatra ten'Andriamanitra Isakara de biriky enjana mandry eo anenenena mivaly andiny 10:10 anitany fa tsara ny fialan-tsasatra sady mahafinaritra ny tany de nanongilana ny sorony hitondra entana izy ka tonga mpanompo mandohetra. Alleluia. Hitanao Isakara de zao nanana safidy izy afaka hijanona ho biriky enjana ho biriky dia manjenizeny eny amin'ny toerana rehetrarehetra eny fa zao ny zavatra mahafinaritra tamin'ny Isakara ry havana malala misy biriky anankiray zany biriky dia fa zao nanomboka niodiody teo amin'ny fiainana teo an-tanàna de mahita fa misy fialan-tsasatra ao ary koa mahafinaritra ny tany efitra avy moa ry havana de ho tsara ny tany fonenan'ny olona ny tany fonenan'ny olona na ny zavatra maniry eo ary hafa ty kolokoloana sady mahafinaritra ny tany de ina nataony Isakara nanongilana tsy raha manongila tsofina de eno tsika zao ahoana tsara hoe eno fa raha manongilana soroka zany ohatra miteny io atao veto netany ny biriky dia tsy manaiky am'izany. Ismaela tsy mety nasiana entany zany. Isakara nahazo tso-drano izy mihitsy nanolo-tena ravana nahita inona izy nahita zava mahafinaritra hitany fa mahafinaritra le tany hitany fa mahafinaritra le fiainana. Halleluia. Izy teo anelelena vala misy vala zany eo izy tsy lavitra n'io vala io fa hitany fa ao anatin'le vala aterina fotsiny sakafo. Halleluia. De ny tany koa mahafinaritra tsisy biby dia tafiditra tsisy nafinaritra zany hoe misy biby dia zany misy biriky dia eo akaikaikin'ilay vala eo ihany izy misy biriky dia memeny ao anatin'ny vala tafiditra ao anaty vala tsy afaka manjeny efa zay de misaotisaoty minjakinjaka eny amin'ny tany efitra eny fa Isakara nahita ohatra mahafinaritra atao amin'ny fiainana anaty vala ato ina zavatra nataony manomboka mangalangala mihinana kely izy de mahita izy fa tsara ny tany tsara ny fihinana de zao ny zavatra nataony nanolo tena Isakara ho lasa iny ho lasa biriky manompo ka ho tonga mpanompo mandohetra iaina amin'ny fiainan'ny olona rehetra. Ny biriky dia tsy mandohetra tsy azo atao ninina fa ny biriky manompo sady manompo ny mandohetra fa zao kosa miaina anaty fialan-tsasatra miaina anaty tany mahafinaritra ry havako malalako hoy ny ten'Andriamanitra hoe Paoly de ny tena zao zavatra hoe voakeza manodidina zay nefa tsy tery atahorany biriky dia zany fiainana anaty vala zany satria voateritery satria ohatrany tsy afaka manao zay tiana atao fa Isakara ry havana de biriky enjana biriky dia nanolotra ny sorony hitondra entana. Misy raha mahafinaritra be hoe atolotro anao ny tena tamin'ny atao katekomeny ohatrany
atolotro ana ny tena gory raiko tomany mihitsy mahina an'izany taloha ka isakala de boriky anankiray boriky dy tsy miforsena tsy nambalana basy fa nahita izy fa mahafinaritra ny fiainanao anaty vala de nanolotra ny sorony izy a hitondra entana zay zany anaova hita boriky hoe manolo tena hitondra entana satria zao natonga azy nanolo tena hitondra entana hitany fa mahafinaritra amin'ny tany de hitany fa misy fa tsara ny fialatsasatra afaka mitondra entana ny olona afaka mitondra entana ny boriky manompo fa fantany koa fa misy fialatsasatra aleloia ary mahazo sakafo tsara miaina amin'ny toerana tsara izay tsy takatry ny boriky dy zany ny boriky dy de samborona mihitsy de mitsoka miezaka mitsoka samborona amin'ny file de miezaka mitsoka satria maninona satria sao de hijaly anatin'io vala io de hifatotra tsy ry havana ny boriky a isakala teto de zao fantany ny biby anaty vala tsy mifatotra zany fa misy vala ianao zany tsy nahita omby mifatotra anaty vala zany tsy haiko aloha zany tsy piompiomby fa le vala iny a efa natao tsy voan'ny antony fatorany nge le lasa mandeha le tari am'le boriky narainy jesosy ange ny olana de zao hoe no fatorana sao de misy maka ary tena nisy naka tokoa fa mivahana normal mivahana ara-dalàna alleloia ry havana ny fidirana anatin'ny fampiponan'Andriamanitra tsy fatotra atsika ny tena tsy voafatotra tsisy voafatotra tsisy hoe olona hoe tena voafatotry ny fivavahany zany ary ianao aza manao voafatotry ny fivavahany zany fa manala baraka an'Andriamanitra fa ny fivavahana de fanafahana ary tsy fahafahana fotsiny ihany tsy hovahana fotsiny le boriky tary fa vahana hitondra voninahitra hovahana omena zava-mahafinaritra alleloia ary Andriamanitra te hamahantsika tsirairay avy reo te hamadika atsika ho borika manompo Andriamanitra ary havako milanao Andriamanitra ary milanao Andriamanitra tena milanao hoasoavina izy le boriky ny vahany Jesosy taty nge ry havana ka tena mitsiriritiny boriky rehetrarehetra mba mahafinaritra ve ry havana sa tsy mahafinaritra zany hoe ianao boriky de Jesosy no mitaingina eo aminao ary ianao miara mahazo orakoraka miaraka amin'ny Jesosy alleloia nisy nitoraka voninkazo Jesosy fa na le boriky any mba voatoraka voninkazo tonga ny raha misy potipotina voninkazo alleloia tsy haiko anao raha mba teo eo amin'ny toeran'izany boriky zay avy mifatotra tadidio avy mifatotra ny boriky io fa tsy hoe akory hoe boriky nanana ny fiainana nafinaritra hoe ahoana fa teo am-pifatorana io no ny vahana hitondra ny tompon'ny tompo sy mpanjaka ny mpanjaka hiakatra teny Jerosalema alleloia no fa hopainan'ny ratsakazo hitaketo mihitsy fa tena mba tena na le boriky ary nitondran'i Jesosy tamin'io mba tena mba zavatra tsy fahitako indray zany hatram'izay bidra tabataba baikobaiko ny azo fa rehefa Jesosy mitondra Jesosy fa mitondra atsika asina lamba vo mipetraka izy tambitamby nge nitondran'Andriamanitra anao io tambitamby nitondran'Andriamanitra anao io ny fivavahana tsy mampijary Andriamanitra tsy mampahory atsika zany mbola safidy daholo ary zavatra omeny anao io ary fitafidian'Andriamanitra mihitsy alleloia zay mety aminao mena safidy foana ianao Andriamanitra tsy manambana basy anao zany anompo azy mbola safidy foana zay afaka tongeto rany afaka tsy tongeto zay afaka tongeto rany afaka tsy tongeto ka moa zay ravana verina hoe misy tena misy didy sarana tena reo de tsy maintsy manao live ka moa zay ravana nisy miforce anao am'izao tsia nanolotra ny soloketaka nisakara anino mba ho boriky manompo satria manino mafinaritra ny ao anaty vala mafinaritra ao anaty tany mafinaritra
mba fanirianao ve zany hoe anao amy lalana lamba tsy ho ela fa hiakatra Jerosalema Jesosy dia anao no mitondra azy. Halleloia. Anao zany mibaby an' Jesosy. Za azo antoka fa Jesosy ngiravana mahagaga. Za tena tena tsy haiko zao poahan'olona normal na Jesosy mety any amin'ny 20 kilao any ohatra. Ohatra nia zany. Teo amin'ny 20 na 20 kilao eo Jesosy iny. Fa za tena teneniko anao fa mahagaga azy araka nitoritsika maro na taingina ny ary izy vitan'i Jesosy amin'ny mampiana ny tenany tsy mafesatra zany. Mitondra ny voninahitran'Andriamanitra ry havana tsy mampahory. Ny mitondra an'i Jesosy tsy mampahory. Fantany tokony atao anao. Fantany amperaka zany biriky manompo anao sa biriky mbola biriky ty. Fa raha biriky manompo anao raha hatramin'izay anao nitsoaka an'izany hoe za tsy te hivavaka zany, mivavaha manomboka aloha. Mivavaha. Manolora tena ho an'Andriamanitra ianao. Manaova tahaka ny Isakara ianao fa tsy ho drano mihitsy zany azo Isakara zany ry havana. Manolo tena mba hitondra entana. Inona tianao? Hitondra entana avy amin'Andriamanitra, hitondra zioka avy amin'i Jesosy, sa voafatotra ao an-tanàna, sa andeha hikarenjy amin'ny ianao nge ny biriky ty liona amin'ny andro zany rehefa tonga ny fotoana fa ny biriky ao anaty valy tsisy ahina mitondra ny entana fetiny izy manao ny asa fanompona fa tany mahafinaritra mena sakafo ara-dalàna mahafinaritra ny fiainana. Fa za resy lahatra fa miantefany aminao any ny safidin'Andriamanitra androany. Misy biriky tiany Jesosy hovahany eto androany. Ary nareo tonga eo, halleloia. Taiza mitoerana nisy anareo taloha fa tany anaty fatotra e. Zana biriky nampalahelo angenareo e. Sy fotoanareo efa mampalahelo mijery mbola fatoran'ny aretina. Efa mampalahelo kely mbola fatoran'ny karazana zavatra maro isan-karazany. Ary tsika tsy avela an'ilay mpamatotra. Raha tsy Jesosy mihitsy ny tonga ny teny. Misy ilako an'io. Say kidrikina ihany ny devoly. Iza moa nidrikana eo anoloan'Andriamanitra ry havana. Ny antefan'ny safidin'Andriamanitra ianao. Ny tena mampalahelo dia zao. Andriamanitra indraindray manam-panahina. Ity fanahina ity dia miantefany amin'ny biriky rehetra rehetra. Misy biriky voafatotra izy dia mitaraina eo fa vao mivaha eo koa izy. Hoy Jobany amin'ny Joba 7:30 fanontaniana. Iza moa mandefa ny biriky io karenjy? Aiza ny namamy fatorana ny biriky ty? Izay nomeko ny tany ho fitoerany sy ny tany tsiro ho fonenany. Io meheza ny fitampatavanao tanàna tsy ahoany akory ny fiantsoantsony mpampandeha any an-tendrombohitra rehetra any ny finanana ary mitady ny zava-maitso rehetra izy. Ny biriky rehefa nifatotra ka mbola tsy ity biriky le nalain'i Jesosy ty mantsy biriky dina fatotra fa efa voatiresy ho biriky manompo izy ty fa mbola voafatotra. Fa raha vao le biriky dia indray ny forsena fatorana fotsiny dia vahana eo. Fa vakivavy Joba nanao iza ny nandefa an'le biriky ikany tonga dia vao mivady dia vao iloma. Be dia be ny olona miandry valim-bavaka, mangatabavaka. Fa fantatry ny olona ihany ravana rehefa hoe mangatabavaka amin'Andriamanitra fa mila mba endriendry tsara e. Endriendry tsara. Fa mivaly eo koa hivavaka io fa tena biriky dia tena tapakofehy tena tsy misy ohatry izany. Ary ny fanahin'Andriamanitra tia mahanao Andriamanitra. Fa raha mivaha eo ianao, misy olona tena fatoran'ny olana, fatorany zavatra maro ary miandry azy ny asa mafy. Miandry azy ny asa mafy. Fa iantefan'ny safidin'Andriamanitra ianao androany. Tian'Andriamanitra ho vahany ianao.
fa raha miva am'izao ianao ho aiza ianao, raha miva am'izao ianao ho aiza. Misy fotoana eo am'jery reny asa fitoriana ataon'ny mpanompon'Andriamanitra angezabe reny, de misy an'le taro hoe misy an'le fanasitrana ohatra hoe misy fotoam-bavaka be zany de manipy beky daholo ny olona de aterineny aloha daholo ny fauteuil roulant rehetrarehetra fa tonga de sitrana mitsangana amin'ny malemy. Za manokana mandinika an'ireny de zao foana nateritreritra hoe ohatry mizatra lasa aloha ihany. Raha ny fomba tantanan'Andriamanitra ny fiainako ny jereko ary hitako hoe mandeha amin'ny rariny sinitsy nefa zay zavatra zay. Raha ohatra voafatotra isika de vahana isika de andeha ho aiza isika. Za rehefa mahita olona hoe vetivety kely loatra zay de ny vany fatorany, vetivety kely loatra zay de ny vany ny vavaka, de manam-panahinany am'izany olona zany. Matetika ravana ny olona mora nahazo valom-bavaka io, mora miverina izy manao an'io. Ohatrany tsy de lasa nahazo fakalalina be zany hoe taiza ny efarako, taiza ny fiainako taloha, tsy mitovy mihitsy ny fahalasana ny olona anankiroa mandeha manao asa tan'Andriamanitra sy amin'ny fitiavan'Andriamanitra raha olona nararirary kibo sy ny olona efa tena tratran'ny cancer efa seky maty efa tena tany amin'ny phase terminale ny sitrany. Tsy mitovy reo, tsy mitovy. Ka za manokana de mahita hoe misy antony ihany Andriamanitra ela vao mamaly vavaka io fa mbola midresse atsika aloha. Ho lasa ino? Ho lasa biriky manompo. Mivavy eo am'izay ianao, esy azo ametrahana anjaikitra ianao, azo ametrahana entana ianao, azo ametrahana adidy ianao. Biriky dy amenao entana zany, very ny entanao kipilipily ery, fa ny biriky manompo tsy apetraka ao fotsiny de efa fatany toerana le. Tsy mila karavasy iny fa mandeha iny. Ary iny na kisilasilana iny ny entanao tonga any. Na sarotra na mora ny lalanao, ho tonga anao hatraiza ny voninahitr'Andriamanitra. Biriky dy anao sa biriky manompo. Raha androany ianao mbola tsy nanolo tena nompan'Andriamanitra de manaovy ianao tahaka ny Isakara hoe ity ny soroko Andriamanitra, aiza ny entana fa hoentiko. Jesosy ame anao ny voninahiny hoentinao andeha. Isika reto manana anjara asa ngezabe entana sarobidy no entintsika. Ho Jesosy raha tonga mbola hitako eny aminareo ve zay entana zay. Misy entana entintsika miala eo amin'ny toerana ray, ho entintsika ho tongany amin'ny toerana ray. Voninahitr'Andriamanitra io. Ianao amin'ny toerana lehanao rehetra eny mila hitan'ny olona fa mitondra voninahitr'Andriamanitra io. Solo tenan'Andriamanitra ianao. Hiakatra Jerosalema isika. Hitondra voninahitra mavesatra. Fa tsy azo entin'ny biriky dy zany. Fa ny biriky manompo no mitondra an'izany. Mahavariana, samy hafa ho an'ny biriky sy ny soavaly. Tsy entintsika amina fijerojejony zany. Tsy entintsika amin'ny fréariany zany. Fa ho entintsika satria isika no voafidy mitondra an'izany. Voafidy ianao. Tena nafahan'Andriamanitra ianao. Tena nafahan Jesosy ianao. Ary ianao no tiany andehana. Misy raha ilany tompo anao. Mahafinaritra misy olona eto mangetaheta be izy. Za te hitory teny. Halleloja. Efa te hitondra voninahitr'Andriamanitra izy manao an'io. Halleloja. Raha afaka am'izao ianao, raha sitrana am'izao aretin'izao ianao, raha sitrana am'ireo fatotra mahazo anareo, inona ny zavatra ho ataonao? Injakinjaka andeha handiso fanentanana tahaka an'le tenin'ny Joba teo hoe iza ny namany iny? Nahazo tsindray zay namany izy. Sa anao tahaka ny Isakara ianao ity soroko.
manolotsoroka halleloia atolotro ny lamosiko hitondra anao Jesosy adio fa tsy maintsy misy tompony ny olo eto tsika eto am'ty zao tontolo zao tsy an'izany hoe za te efa misy andriamanitra mitaingana foana eny ambosonanao eny am'izany zany mahatonga atsika anao takanisakara anolotra amen ho ny ten'andriamanitra hoe isakara de brikenjana mandro anenena mivany fa hitany fa tsara ny fialatsasatra iza mba maniry fialatsasatra iza mba maniry an'izany hoe fiadanana fitsarana halleloia hitany fa tsara ny fialatsasatra ary mahafinaritra ny tany izy any tsy tia tany mahafinaritra izy mba te hiala sasatra akinana ny alelontsika rehefa tsy afaka mandeha miala sasatra zany tsika satria mahafinaritra miala sasatra atao aingana ny asa rehetrarehetra mandritra ny taona mba afahana mandeha miala sasatra zava-dehibe amintsika mihitsy io vakansy io am'izao re am'ty tsy asa satria manina hiala sasatra de atao mba haningirana ny soroky tsika hitondra ny entana ka tonga mpanompo mandohetra taka nisakara mpanompo mandohetra zany miaina amin'ny fiainan'ny olona ny lalàna iainan'ny olona misy setra alohatsika de ny fotsika tolokontsika an'Andriamanitra ny fiainantsika tolokontsika io asa fanomponinge etra alohatsika amin'Andriamanitra halleloia mandohetra ingentsika verinao fa mory zany hoe miaro torisan'andro manao asan'Andriamanitra sy mitory teny lava sy manao etra reny fa etra alohatsika maivana mena tamin'ny mahafinaritsika mena fialatsasatra mena fitsarana omena fiadanana mena fiainana be dehibe diso hevitra ny olona mitsoaka fivavahana betsaka amintsika tena zay mivady tam'izay vao andeha hivavaka ohatr' zao de tadidiko mihitsy vao mivoaka vao am'le toeram-pivarotana hoe vao nareo zeniona tonga teto andrano de ny voadiny mivady voalohany de zao ny fivaliny mivavaka no ela de velomy reto leta tsy mety amintsika sao fivavahana zao betsaka ny olo ohatr' zany a saingy zao ry havana tsy zany netsoan'Andriamanitra atsika netsoan'Andriamanitra atsika de zao mihoatra lavitra no io famahana ny fatoranao io mihitsy ny tanjon'Andriamanitra tsy io ny tanjony tsy ny anao vahana fatorana fa enao mihitsy ny tena misy ilananao aorinan'le fatotra vahana mbola misy anjara asa ngeza be ao ampitondrainanao de mitondra an' Jesosy miakatra Jerosalema tsy mba mahafinaritra anao ve zany ry havana tsy mba mahafinaritra anao ve ry havana zany hoe hitondra mpanjaka ny mpanjaka misy olona zay a namako ao Paris ao de izy io a manana fiarakodia tena ngeza be zay sprinter mihaja be zay maintimainty be raha fetanareo any Paris any zay sprinter ngeza be zay ohatry ny hafahafa ohatry ny sprinter izy fa angeza be zay ny vatany de lavalava be zay fa ao anatin'izany tena ohatry ny anaty salon tena tonga de misy rehetrarehetra seza hafa mihitsy ny sezan'izany misy rehetrarehetra frigo misy écran ngeza be afaka manao jeu ianao afaka manao ze tianao entinao anatin'ny automobile lafo be a 1300 € par jour ny niofan'izany de ny olona mandeha am'izany olo malaza rehetrarehetra hitanao malaza eto an-dafo reo manofan'izany de mandeha any tobily zany na mijano io ary tsy vonoina fa velona foana izy satria misy sabatra be dehibe mandeha ao anatiny ao ze ilainy le olona de zaho zay tena mahafinaritra anahako am'ty asako ty tsy mitondra fa tsy olo malaza de olo malaza nge za vandranyzany entiny zany reny olona malaza rehetra hitanao reny entiny rehefa tonga eto Frantsa eto lafo mividy zany tomobily zany fa zany koa tsy mitondra olon'olom-pony zany fa olo malaza daholo ny entiny ry havana ianao raha briky manompo a maneke fotsiny ianao hanompo fa Jesosy mihitsy ny entinao Jesosy halleloia any amin'ny Matitoko 1:24 io
io tantara ao amin'ny Luka ty fasivy amby folo ihany a Jesosy niakatra tao Jerosalema de hoy ny ten'Andriamanitra ary nandeha mpiandraka nanao arak'izay nadidiny Jesosy ary netiny briky sy ny zanany ary nataony teo ambony ny lambany ary Jesosy de nitaingina azy ary ny ankabeazan'ny vahoaka de namelatra ny lambany teny an-dalana ary ny sasany nanapaka ratsakazo de nahaany teny an-dalana koa zany ary ny vahoaka ny aloha azy izay ny aloha azy sy nanaraka de nanao hoe hosana ho an'ny zanaky Davidy isaorana neha izay avy amin'ny anaran'i Jehovah hosana amin'ny avo indrindra ary nefa tafiditra tany Jerosalema Jesosy de niorakoraka ny tanàna rehetra nanao hoe iza moa zao ary voaka nilaza hoe zao ny Jesosy mpaminany avy any Nazareta any Galily fa nanana anjara tamin'ireo orakorak'ireo rehafan'izany briky zany briky iza ozy briky rehetrrehetra ry briky iza no nitondra azy le briky mifaritra tare ibaity savao oa imary izao tondra ny voninahitra Andriamanitra miakatra ao Jerosalema za te teny aminao androany androantsika Alleluia anao briky manompo raha nafahan'Andriamanitra ianao manana tanjo izy ataovy ny sitrapon'Andriamanitra ndao nompo an'Andriamanitra fa tsy nisy antony namahanao nisy antony nanasorana anao teny amin'ny fiainana ratsy nisy anao hatramin'izay sady misy raha ilà amin'ny tompo anao matoka ava voarainao zay afatra zay hotahiny tompo ane a ny briky manompo rehetrarehetra taka nisakara zay tonga eto androany manolora tena ravana efa ho avy Jesosy mila vahana ianao ny famahananao tsy délivrance ihany fa ny famahananao amin'ny olana sy ady lalovanao io de ny fanoranao tena mareo amin'ny baibolinao mihitsy le tsodrano nahazo nisakara teo a zanaky Jakob Alleluia lay any amin'ny Genesis 2:7-8 Isakara de briky enjana mandro anelena amin'ny vala ary hitany fa tsara ny fialan-tsasatra sady mahafinaritra ny tany de nanongirana ny sorony hitondra entana izy ka tonga mpanompo nando etra briky enjana briky di lasa briky mpanompo hotahiny tompo anetsika rehetrrehetra ny famahananao ny fanesorananao anatin'io ady sy olana misy anao io tsy délivrance fa androany fanongilanao ny soronao hoe tia tompo a itia fa voninahiko hitondra iny hitondra ny voninahitra ao hitondra anao mihitsy hiakatra ao Jerosalema fa teneniko anao fa aniraka Jesosy androany hitemendany misy briky mifatotra tsy ananonaninatsy misy briky mifatotra tsy ndana ry anjely va ao io ary mpamatotra anao am'izay fotoana zay tsy afaky ny anao nininy reo famatorana fakapana fahotana mamatotra andreo tsy afaky hiteny nininy reo fa vahana fotsiny am'izao ianao satria misy raha ilany tompo anao ny safidy ndao nompo an'Andriamanitra ato anatin'ny vala sady misy fialan-tsasatra ny tany mahafinaritra raha tsy zany de tsy hitanao teto zay fa zay ho hitanao eto foana zay eo anaty vala ny vala zany de mididin'Andriamanitra ny sitrapon'Andriamanitra io ny vala ry briky rehetrarehetra ndao fa te hamahanao Andriamanitra manana tanjona aminao Andriamanitra de ataontsika ty raha mahafinaritra be ty ampamaranana hoe za Andriamanitra tena tsy fantatra hoe mbola men'Andriamanitra tombonandro ianao am'izao fotoana zao tsy voafatotra inge ianao eky tsy voafatotra ianao fanovahana ianao hoaiza ianao hoaiza ianao inona ny tanjonao Andriamanitra manana tanjona ngeza-be amin'ny fiainanao ivavakintsika am'izao fotoana zao a de za tena teteny aminao hoe ao reny ny voadinao atolory ny sorokao raiso Jesosy ho velona ao anatinao andeha hipetraka eo aminao eo ny voninahitr'Andriamanitra misaotra Jesosy misaotra anao zay tamin'ity fotoana androany ity misaotra anao Jesosy raha voatory somatsara indray zany afatra ao zany matoka Jesosy malala fa ianao no aniraka ny anjelinao amanifatoranyreto briky rehetrarehetra zay mbola voafatotra za Jesosy matoky sy mindro fa misy briky vahana ndray eto amin'ity androany ity
ary rehefa magnano zany biriky zany ianao dia manana tanjona ngezabe ianao dia nitondranao hiakatra Jerosalema. Hitondra ny voninahitra ao zay Andriamanitra hiakatra Jerosalema, Jerosalema vaovao. Ary amin'izany fotoana zany dia iorakoraka ny anjely sy ny olo-masina rehetrarehetra fa iny fa tafakatra. Ireo biriky mifatotra rehetrarehetra, ireo biriky dia rehetrarehetra hiakatra avokoa, hitondra ny voninahitra Andriamanitra, hitondra anao Jesosy ao ambabenay ao, hoentinay hamakivaky any Jerosalema andeha lalana volamena. Misaotra Jesosy. Atsoy amin'ny alalan'izao tontolo teny izao Jesosy izay biriky dia mbola miely rehetrarehetra eny amin'izao tontolo izao eny, mba hiditra anatin'ilay fitsarana, hiditra anatin'ilay zava-mahafinaritra, ilay tany mahafinaritra, dia azo ny fialan-tsasatra. Fa eo aminao no misy ny loharano velona mitondra fialan-tsasatra ty anatinay. Misaotra Jesosy. Matoka fa maro no afapatotra, afapatorana eto, maro ny atsapany antsonao satria misy raha ilanao azy. Misaotra Jesosy eo. Halleluja. Amen. Eo ataontsika zany io zany anoratsika ny tena ho an'Andriamanitra. Nao hitentsika nao ny fantatra fa tsy tanteraka tompo nefa nanakirana asa lehibe. Halleluja. Fantatrao efa ende nanakirana asa anaty artisa nao ny atsonao teo amin'ny fatorana mba ho isan'ireo biriky hiraka ao ineraiko Mamasino mentionao Tafio mandelama nao Deve manifestava na takanisa kana
fanomezana antsika tsirairay avy a tapitra eto ny fandaratsika ny fiarahanao aminay tapitra eto amin'ity live ity fa raha mbola teraka aminay ianao dia afaka miditra anatin'ny site web-ny Aki Radio a www.andramakaizao.com ahafahanao mihaino ny onjam-peo ary ao ianao mandry toloteny isaky ny adiny 3 amin'ny ray amin'ny 4 amin'ny 7 amin'ny folo maraina dia amin'ny ray amin'ny 4 amin'ny 7 hariva ihany koa dia mbola misy toloteny mandeha andro aman'alina www.andramakaizao.com mamy fotoananao ndray zay amin'ny latsinainy a ao anatin'ny vavaka fiambenana amin'ny 7 ora sasany alina satria efa iova moa ny lerantsika androany a dia arositsika amin'izay ny fandarina manomboka amin'ny latsinainy ka dia samy tahin'Andriamanitra samy mahery biriky novahany ianao a misy ilan'ny tompo anao a dao anompo an'Andriamanitra mahafinaritra manompo an'Andriamanitra tia anao Jesosy a sotranao anatrany hatramin'ny farany a halleluia amen